fa zao dia manasa anareo androso aty aloloha feno antsika ny seza ety ambany ety ho vonahitr'Andriamanitra dia manasa antsika tain'Andriamanitra afaka fotoana fohy dia anombokontsika dia ame voninahitra an' Jesosy ny ivon'ity fotoan'ity dia Jesosy Kristy ireriany. Alléluia. Manona fiadanan'ny tompo antsika rehetrarehetra andao antsika hitsangana aloha dia tenenina akaikinao hoe tahin' Jesosy ianao hoe tatsikitsikivo dia tenenina hoe tonga soa eto amin'ity fotoana mahafinaritra be ty androany. Alléluia. Ina moa ilay fotoana antsika androany raha tsy madiso? Fotoanan'ny tanora. Ya, fotoanan'ny tanora dia zao ampitondraina lohateny hoe uni. Ina lizy? Tenenina akaikinao hoe you need Yahweh. Alléluia. Araka voalaza ao amin'ny Baiboly zao na toko fafito ambin'ny folo andiny fahatelo amby roapolo tapany by dia manao hoe ahoana izay mba ho rayany izy rehetra. Alléluia. Dia manonona fahasoavan'Andriamanitra ho aminao androany dia hifalitsika androany miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Alléluia. Akohy masonao dia andao tsika hivavaka androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela sy masina avy any Nazareta, sotranao zany amin'ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao androany. Makasitraka anao zany amin'ny fahatsarahnao rehetrarehetra Jesosy sotrany amin'izao fotoana sarobidy omenao anay izao androany. Jesosy makasitraka anao zay, misaotra anao zay ary mame voninahitra anao. Manokana zao fotoana zao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina avy any Nazareta. Ho anao ny tera sy ny laza ary voninahitra mandrakizay. Halleluja. Zay rehetrarehetra Jesosy hiaranao hoe halleluja. 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 Amen. Amen. Zao tsika afaka mahazo toerana vetivety ianao hiditra ao anatin'ny fotoantsika, hiditra ao amin'ny salamontsika dia mino fa Andriamanitra hikasika antsika tsiraray avy anokatra amin'ny fontsika tsiraray avy androany. Amen. Alléluia. Sotra an' Jesosy be dia be indray tsika. Vory be dia be eto androany. Raha tonga eto ianao androany dia tsarovy tsara famindrapon'Andriamanitra ilay izy. Raha tonga teto ianao dia zao
Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe tsisy afaka manantona an'Andriamanitra ony a raha tsy nitariany tarihan'ny fanamasina fa tsy hoe nitarihan'ny tontolo zaninona tonga teto ianao hoe tontolo zaninona nitarika anahy tonga teto. Ie, fitaovana fotsiny tontolo zaninona dia kokoa be ho an'ny tontolo zaninona misaotra betsaka nitondra andreo olona teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Zao tsika dia hiara hitsangana hamaky salamo. Hitanao nentin'Andriamanitra eto ianao mba iray fo, iray saina hideran'Andriamanitra tsika androany. Anandratra ny voninahitra n'ilay Andriamanitra tokana izay mendrika, tena ho mendrika an'izao fotoana izao. Iza ny anaran'izay Andriamanitra izay? Ataovy mafy be. Manisa telo dia manao hoe Jesosy. Isa roa telo, Jesosy. Alleluia. Zao ny tenin'Andriamanitra zao vakitsika dia ao amin'ny Salamo Salamo 3:30. Salamo 3:30 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Manana baiboly? Ie, tsy maninona. Tokony misy mivoaka etsy dia izay manana mba mampindrana mba miara mizara amin'ny ao akaiky. Rehefa hita izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalany miara-monina. Tahaka ny diloilo tsara amin'ny loha izay mitsororoka misomotra dia ny somotry arona. Izay mitsororoka morotongotra akanjony. Tahaka ny ando any Hermona izay milatsaka amin'ny tendrombohitra Ziona fa voadidin'i Jehovah eo ny fitahiana dia ny fiainana mandrakizay. Amen. Nentin'Andriamanitra eto ianao satria misy zavatra efa nomanin'Andriamanitra ho anao eto androany. Ahoana ozy izy ny tenin'Andriamanitra? Voadidin'i Jehovah eo ony raha ohatra ka misy mpirahalahy mifankatia miara-monina dia voadidin'i Jehovah eo ny fitahiana dia ny fiainana mandrakizay. Izany hoe ny fiainana mandrakizay afaka santaritsika eto ambonin'ny tany. Fa izao neny Jesosy efa vita fa efa vitany azy, efa preny azy ho voadidiny eo ny fitahiana. Fa izao mila mpirahalahy mifankatia. Androany dia mangataka anao tena omano ny fonao. Omano ny fonao aoka tena hisokatra ho an'Andriamanitra ny fonao ho amin'ny tena firaisapo, firaisan-tsaina tanteraka ny anatanterantsika ny fotoana androany. Tsy spektakla androany fa fotoana tena hoe iombonantsika hanandratana ny fideranan'Andriamanitra. Iza ny mangetaheta zany hoe hodidian'Andriamanitra eto izany ny fitahiana dia hodidian'Andriamanitra eto le iaina ny fiainana mandrakizay. Atsangano ny tananao hoe dia atsangano indray ny ilany dia te hafa mafibenao an'Andriamanitra. Alleluia. Mamerina ny fiaravanantsika rehetra tahin'i Jesosy daholo tsika rehetra hoe orakoraka be ho an'i Jesosy hoe Otio, mandroso pria. Pistopy, tahin'i Jesosy. Pri tahin'i Jesosy pri. Tahin'i Jesosy ihany koa isika rehetra tonga eto. Tonga soa ato an-trano pria. Dia nareo rehetra koa miaravanareo tonga soa ato an-trano Tonga ihany tsy ilay fotoana. Tonga ihany tsy ilay fotoana efa nandrasa antsika efa ela. Fa hono moa Topy, inona tsara moa dikan'ilay hoe uni? Araka ny efa voalaza antsika teo dia hoe unit Yahweh. Le voalaza ao amin'ny jauna toko fafiro moa izy teo. Jauna 17:23 mba ho iray ihany izy rehetra. Izany hoe raha azoko tsara izany dia momba ny unité izy ty na koa hoe firaisan-kina. Oui, izany mihitsy fa indrindraindrindra ahafahantsika maneho, ahafahanao maneho fa tena Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilayntsika. Alleluia. Wow, tena mahafinaritra be izy izany. Tsy androko izay irosona lalindalina koa anatin'ny fotoana. Zaho koa tena tsy androko mihitsy vonina ary ve prie? Vonina tsara mihitsy. Ary nareo vonina ve nareo? Zao are, teneniny eo akaikinao hoe unit Yahweh. Andraso aloha mbola mahavita mafimafy kokoa noho izantsika. Andao hiaraka merina hoe unit Yahweh.
alohan'ny hidirantsika lalindalina miaraka amin'ny lioanjoda averintsika farafarany atovy eniny any alavitra be mihitsy you need Yahweh. afaka mahazo toerantsika tompoko iaraka hideran'Andriamanitra iankoketanatrihan'Andriamanitra satria izy rerino Andriamanitra tsika amen afaka manandra-tanana ianao afaka mikipy afaka mihiratra fa tena atao fimpatohana amin'Andriamanitra ny aminao rehetra androany iary latsika hoe Andriamanitra ianao Andriamanitra ianao mendrika ny anaranao fa mpanjakanay ianao masina indrindra ianao averintsika izany ho Andriamanitra ianao Andriamanitra ianao mendrika ny anaranao lazao efa mpanjakanay ianao Jesosy fa mpanjakanay ianao masina indrindra ianao Jesosy masina indrindra ianao ny lanitra milaza ny fahalebiazanao lanitra milaza ny fahalebiazanao dera sy mihaja ho anao dera sy nia mendrika ho anao rery Jesosy feno voninahitra izao rehetra izao reto zay miteranao reto izara midera raha afaka manova fatanana ho Jesosy ianao tasarado tananao Andriamanitra ianao mendrika ianao Jesosy ny anaranao fa mpanjakanay ianao Jesosy masina indrindra ianao indrindra lazoeny hoe Andriamanitra ianao Jesosy Andriamanitra ianao mendrika ny anaranao somananao fa mpanjakanay ianao masina indrindra
Alleluia. Alleluia. Andaontsika mbola hanome voninahitra an' Jesosy ihany a. Raha mety ianao dia andaontsika hiaraka hivavaka. Hisaotra an'Andriamanitra fa mbola matotsika tafajory takan'izao dia tsy noho ny amin'ny herintsika, tsy noho ny amin'ny tanjantsika fa mbola noho ny amin'ny fahasoavany. Alleluia. Misaotra Jesosy a, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra. Mankasitraka ny amin'ny fisianao amin'ny fiainanay. Ianao ilay Andriamanitra mahery. Ianao ilay Andriamanitra tsy nataon-tanana. Ianao ilay Andriamanitra avo indrindra. Alleluia. Ianao ilay Andriamanitra tokana eo amin'ny fiainanay. Masina, masina, masina ny anarana Jesosy eo. Alleluia. Namnul
Alléluia. Misy tanora ve eto androany? Misy tanora ve eto androany? Ny tanora zany rehefa anontaniana hoe misy tanora ve dia tonga dia velona izy. Misy tanora ve eto androany? Misy tanora vehivavy ve eto androany? Ay. Ary misy tanora lehilahy ve eto androany? Nitehaka, ny orakoraka sy izay zavatra rehetra ataontsika eto dia fideranan'Andriamanitra ireriany. Raha faly zany ianao amin'izay zavatra rehetra ataontsika eto dia averintsika any amin'Andriamanitra ny voninahitra. Dia izao misy fanontaniana nosoratanareo any. Raha mbola tsy nanoratra ianao dia misy taratasy ny raisina tetsa dia misy fanontaniana. Raha ohatra ny misy fanontaniana manitikitika anao misy fanontaniana ilainao valiny misy lohahevitra maromaro any anatin'ilay taratasy dia hovaliana mendalana eo ilay izy. Mahafaly atsika androany ty fotoana ity. Nareo ve faly? Raha faly nareo dia za koa faly. Manana zoky sy zandry peda be mihitsy tsika androany. Teny aloha ny eo akaikinao hoe tsy jery spectacle tsika androany hoe. Dia ianao le miteny voalohany aloha mila resy lahatra hoe tsy jery spectacle. So dia teneninao hoe tsy jery spectacle fa ianao rehefa avy eo ny tena mijery. Fa avereny farany tsy jery spectacle tsika hoe androany. Fa hiara hideran'i Jesosy. Satria Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilayntsika. Amen. Manana zoky tsika androany dia manana zandry koa. Manana zoky za dia manana zandry koa. Ato amin'ny asa fanompoana sady hiaraka hidera amintsika, hiaraka hidera aminareo dia rehefa avy eo ato anatin'izao fotoana izao dia araka ny tenena tany am-boalohany hoe ato an-trano tsika. Aiza tsika? Ato an-trano. Rehefa ao an-trano zany tsy haiko nareo fa za rehefa any an-trano dia tsy mihafahafa mihitsiny rehefa noana dia misokafako mivolany. Rehefa tsisy moa zany dia tsy maninona. Fa rehefa ato an-trano dia tena malalaka tsika. Te hitsangana ianao dia mitsangana. Te hioraka ianao dia mioraka. Aza miandra an'ileo akaiky hoe mioraka ve izy sa tsy mioraka. Fa ato an-trano tsika. Anasy tsika misy zoky anankiray dia misy zandry anankiray ihany koa. Fantatrareo ve hoe izy zany? Tsy fantatrareo hoe izy zany. Raha tianareo ho fantatra dia andao iorakoraka be ho an'i Jesosy. Pasteur Jao sy Joariel. Tena manitikitika anay pasteur. Ohatr'ohatry kely aloha vetivety. Tena manitikitika anay hoe manahoana zany manao asa fanompoana midera miaraka amin'ny zanaka zany hoe ray aman-dreny sy zanaka zany miaraka eo. Nofinofy fa isaorana an' Jesosy satria rehefa andresaka izay mivady dia vao nanomboka kelikely izy dia hoe andao tonga dia manompo an'Andriamanitra satria papa sy maman manompo an'Andriamanitra dia aleo zaza manompo an'Andriamanitra ihany koa. Dia izay. Androany zany izy ireo hiaraka nompo an'Andriamanitra amintsika. Raha mety tsika tsisy be dia eto afaka mitsangana, afaka miorakoraka, afaka mitehaka, afaka mifalifaly ny tsy azo atao hoe dia tezitra. Fa mila falifaly tsika satria eto ny fanatrehan'Andriamanitra. Hira mahafinaritra be. Misy hira anankiray zay nahafantarako an'izy reto misy hira ohatrany hoe misy resaka afo zay hoe le afo manentana anao tsy hahatonga anao hipetrapetraka mihitsiny. Dia izay no nangatantsika eto amin'izareo mba hatovy rangahy zay androany. Afaka ataonareo ve izay androany pastor? Ho ataony. Ok. Raha mety aminareo dia andao tsika hitsangana, raisitsika amin'ny orakoraka mafy be ary afaka miaraka midery tsika rehetrarehetra. Ndao tsika hiteka mafy tsara ho an'i Jesosy ary. Rehefa nao hoe you need ya dia mamalina hoe way. You need ya. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève mes mains juste pour le magnifier, mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi.
Isakavisy avanane ambonimboniny tanana Isakavisy avanane hey Aiza nuna korakawan Jesosy ambonimboniny tanana zay mino Jesosy manana kenana mandrakizay anao taniray izy ny mpamonjy tokana mamonjy afaka tsy voasazy dia rasy lazany melika azy yeah You need ya. Azanyura kuraka one Jesosy. Regardez-moi bien, dans peu de temps je vais changer. Regardez-moi bien, dans peu de temps tout va changer. Et beaucoup d'entre vous seront étonnés, car de là où je suis tombée, le Seigneur va me relever. Il m'a dit que si je me confie en lui, jamais de la vie je ne serai déçu. Oh, regardez-moi bien et regardez-moi bien, papa est là, tout va changer. Comment Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Jamais la honte, non, jamais la honte. Comment Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser,
Alléluia. Manasa ny pasteur Njiva mba hiditra kely fa izy dinidinika kely ho ataontsika Alléluia. Afaka mipetraka maso tsika to. mipetraka tompoko. Pasteur, misy fanontaniana ohatr'izao manidikitika ny tanora. Hitan'ny pasteur ao anatin'ny matetika ny tanora ao anatin'izay fiainana matanora zay be dia be ny zavatra manintona azy, misintona azy ao amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Raha raisitsika ohatra fotsiny hoe hiran'izao tontolo izao. Dia manoloana an'izay zavatra nitranga izay dia mametra-panontaniana ihany ny tanora. Izy manana etaeta te hanompo an'Andriamanitra. Fa tsy fantany hoe aiza ho aiza ao amin'ilay zavatra iainany izay no ahafahany tena hoe manompo an'Andriamanitra tena amin'ny fiainana mivelatra, izany hoe épanoui, tena hoe ao amin'ilay ilan'Andriamanitra azy. Ya, matetika fanontaniana mipetraka amintsika rehetra mihitsy zany, tsy ny tanora ihany pasteur Felana mety manontany an'izany satria azadinoana aloha fa ny fandrosoany ny zanak'Andriamanitra rehetra dia tsy maintsy mifamatotra amin'ny fahalalan'ny ten'Andriamanitra. Raha vao fahalalan'ny olona no entinao mijoro dia rehefa reraka iny olona ny enonao iny dia mety reraka koa ianao. Fa mahatonga ten'Andriamanitra milaza ny ao amin'ny Hébreux 13:8 izay izay milaza hoe Jesosy Kristy tsy miova omaly anio mandrakizay raha afaka pitso amin'ny herinandro amin'ny tababolana sy ny sisa ohatran'izay mihitsiny. Rehefa tena Jesosy no enointsika dia voazona le fitiavana ao anaty. Misy ten'Andriamanitra amin'ny Jaona voalohany 2:5-10 hoy ten'Andriamanitra hoe aza ty izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao, raha misy olona ty izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny iray. Dia zao ny saritako ny sainareo, aza tonga aloha dia mieritreritra le hoe zao tontolo izao tsy ho tiavina, fa mieritreritra n'Andriamanitra ho tiavina. Rehefa feno fitiavan'Andriamanitra ao anatin'ny fonao dia tsy ao anatin'ny sainao akory ny hanao zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ohatra fotsiny zavatra anankiray teneniko anareo raha ohatra zao zaka mivahiny any an-tranonareo, ohatra tonga any an-tranon'ny pasteur Felana iny any ambaranjana manodidina rehetra iny miditra ao aminareo dia rehefa tonga ao tsy manontany tsony hoe nareo moa zany rehefa mahandro sakafo any an-dakozia sa any amin'ny WC. Maro zany satria efa nisy zavatra efa niraisana, efa hoe raha vao sakafo dia any an-dakozia, raha vao zavatra ankoatran'izay ohatra hoe resaka maloto any amin'ny WC. Tenin'Andriamanitra mampianatra antsika ny fitiavana no manafaka anao, ny fitiavana no mampianatra anao anana fahatakarana an'ilay tena sitrapon'Andriamanitra marina. Dia rehefa hoentin'ny fany masina ny antsika dia zao ny zavatra mahafinaritra tsy amikerina ampatanjahana fa mifanahiko Jehovah ray. Asitehaka mafy eo an Jesosy. Alléluia. Mankasitraka pasteur, tena mankasitraka indrindra tompoko. Mino aho fa ho an'izay rehetra nametraka an'izay fanontaniana izay nahazo valiny mahafa-po ianao. Dia rehefa nahazo valiny dia manomboka izao ataovy ilay andrasan'Andriamanitra aminao. Izy mpanakanto anankiray tena mbola tanora vao eritreriny izy nanolotra amin'ny fiainany ho an'i Jesosy dia izy resy lahatra fa tena ao amin'i Jesosy daholo ny zavatra ny ilainy rehetra. Izy aloha ny olona mino an'Andriamanitra. Atsangano ambony ny tanana. Mino an'Andriamanitra rehefa mety ny fiainana. Mino hoe? Ary rehefa somary tsy metimety ny fiainana, mbola mino. Rehefa le ataontsika hoe sarosarotra le examen, le matematika ohatra ny tady tsy azo moyenne izany, mbola mino foana ve ho afa-panadinana. Ary ohatra hoe ataontsika hoe mandrahona be mihitsy ny orana. Rehefa ho avy moa ny orana dia inona no tokony hoentiny? Elo fa mialohan'ny hitondra elo dia mila miaraka amin'ny Jesosy miaraka amin'ny Jesosy foana. Dia androany misy an'io tanora io izay zanaky ny asa fanompoana ihany izy hiresaka momba an'izany hoe finoany an'Andriamanitra izany. Ampidiritsika ary hiara-lanto. Falamelavantsika rehetra dia manona ny fahitanan Jesosy ho aminareo rehetra rehetra. Hono anareo hoe fanirabany olona manodidina anareo. Mba tenenao ry izy fiadanany tompo aminao hoe. Na dia somary maizimaizina anareo hita ihany hoe misy tena moditra be fiadanany tompo aminao. Fa
fa mba tsikitsiky tsara hoe fiadanany tompo aminao dia kapokapo kely le sorony fiadanany tompo aminao arak'ilay tenin'ny pasteur felana teo a dia tena hoe ilasintsika androany tena amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra izay mino ny ambangivagony tirity miteny hoe Andriamanitra izay mino fa ianao miaro anay ianao miaraka aminay foana dia ny lohateny hoe zay eo be dia be manontany hoe fiona ny dikan'ilay eo dia ilay dikan'ilay eo hoe za mino a fa Jesosy miaraka amiko foana za mino fa Jesosy tsy manary anazy mihitsy dia andaontsika iaraka hideran'i Jesosy ato anatin'ny tirity raha mety nareo dia andaontsika iaraka hitsangana iaraka hideran'i Jesosy sika iaraka handia dia izao ary tsotra kely le dia atao eto amin'ny tratra eto ny tanana croisé ohatr'izao dia avy eo midina manaraka ny zareo fa za mino dia namina misy miaro misy piano midina 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 misy piano io creo non mi si piano io creo mi si pamusanza non sabe maura mi stia donde akietwa dia fakarana rewa lawat Selva no arambatuku si batteri fiaruva na wai si pamusiai peruvana buai apile ko batulang pikin arambatuku peruvana avai Pasamiro delamiro mi si piano Pasamiro delamiro mi si piano
naman sa'yo, pero ba nabuhay? Abang kemasaran itu. Misy an'ity hira anankiray ity a, hira anankiray nampianaran Jesosy anahy hitsotra aminazy, tsy hanafina n'inon'inona. Mety hoe izy efa mahita ny zavatra rehetrarehetra, fa tiany hoe za ilaza an'izay ao am-poko. Mety hoe misy ota, mety hoe misy problema, mety hoe misy zavatra mavesatra, mety hoe misy zavatra mahafinaritra, dia tian'Andriamanitra hitsotra aminy foana, hiresaka aminazy foana. Dia tao anatin'izay dia hitako hoe ny olona tena namana, ny olona tena ataontsika hoe za manana meilleur ami, dia tena teneniko anazy zao ny zavatra rehetrarehetra, dia tokony Jesosy ny meilleur ami antsika voalohany. Satria izy ilay tena tianao, fitiavan'i Jesosy tena azo antoka. Za tena hoe efa very raha tsy teo Jesosy. Dia te-hiteny amintsika hoe n'inon'inona mitranga dia tenenao amin'i Jesosy. Na mahafinaritra na tsy mahafinaritra dia tenenao amin'i Jesosy. Fa Andriamanitra mandray olona tsy lavorary. Za tsy lavorary, ianao koa mety tsy lavorary, fa Andriamanitra manokatra ny tanana anao. Misy ten'Andriamanitra hoe satria mahalala eo masoko izy, eny be voninahitra izaty. Ianao ilay mahalala eo mason'Andriamanitra. Ka izao tsika andao tsika haka fotoana anankiray. Raha mety ianao dia amindreo ny lohanao. Dia n'inon'inona zavatra manavesatra anao, na mety hoe fahotana izay tsy vitanao miala aminazy, mety hoe olana, mety hoe zavatra mavesatra tsy haiko hoe inona. Fa andao tsika hanondrika ny lohantsika. Dia tenenao amin'i Jesosy hoe Jesosy mitsotra aminao reto ny zavatra mitranga fiainana. Nandeha lavitranao, mody fenotsika sy fifaliana tena. Kanefa Nefa ny atoana tiako efa niazo anjo, tsy vitako intsony nindiano nidy. Fabanga nanutato apo, mosaico nu venuna ciagnacia, natoko avuko fatsinisida, satria ianao Jesosy ile fanafo. Evelay ani ady tsapilay, fitiavana zay tsy ho vitako zavay. Ilay nameno banga tao ampo, le tena fifaliana hoay. Evelay ani ady tsapilay, fitiavana zay tsy ho vitako azay. Ilay nameno banga tao ampo, le tena fifaliana hoay. Fabanga nanutato apo, mosaico nu venuna ciagnacia, natoko avuko fatsinisida, satria ianao Jesosy ile fanafo. Evelay ani
mety ianao dia akipio masonao dia tena resaao mihitsy jesosy jesosy ianao ilay andriamanitra tianay ianao ilay andriamanitra tena mandray anay amin'ny mahazao anay tsy lavirary zay jesosy fa raisinao sotra jesosy fa tena mpamindra fo ianao ndrety zay jesosy milaza aminao zay manjoanay milaza aminao zay mety efa hotana tsy vita ilay miala taminy milaza aminao zay ao am-ponay jesosy tsy te anao tsara ivelany zay nefa fasana anaty tahaka ny tsara belatsy fa tena te hoe ho tsara ao anatinay ao anaty anao mifonay ho ankasitrahanao dia misaotra jesosy ny amin'ny fitiavanao misaotra ny amin'ny famindram-ponao fa tsara ianao misaotra ny amin'ilay fitiavanao anay misaotra jesosy misaotra anao ao nanomeny ny fitiavanao izay ilay afatra kely teo hoe laontsika hitsotra amin'andriamanitra tsory amin'andriamanitra zavatra rehetra aza manafina ninninina mety hoe fahitana zavatra rehetra fa rehefa mitsotra amin'andriamanitra ianao dia miakaiky an'andriamanitra rehefa tsy mitsotra amin'andriamanitra ianao dia manalavitra an'andriamanitra zay teny jesosy tao Halleluja! Halleluja! Misy tanora veto e? Misy tanora veto? Mbola tsy ampy tanorantsika amin'izany feo zany Misy tanora veto? Ho antsika zay le titre an'ilay hira teo ve fafantatrareo hoe iza? Inona? Efa ela ihany. Ho antsika zay efa ela nitady zay mety mahafaly atsika, mety mampetipety atsika, mety tsisy afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Tsisy afa-tsy izy irery ihany ny afaka anomeny zavatra rehetra satria efa voalohany daholo ny zavatra rehetra ka ao anatin'ny fahatanorantsika ohatr'izao betsaka ny fanontaniana zay mipetraka amintsika dia saika anontany kely dia misy fanontaniana maromaro ty zay napetraka tsika tanora mba hoe hovaliana kely eto hoe mandroso anao dato Fortina eny to misy fanontaniana izy ny dato Fortina manitikitika be ny tanora anatin'ny fahatanorana tena betsaka mihitsy ny fanontaniana mipetraka any anatintsika any hoe firy taona hono ny tokony manana olontiana ahoana ny tena maritana ny tanora manompo an'Andriamanitra roa zay fantelona ahoana zany fahefana manompo an'Andriamanitra zany tena tsara be daholo ilay fanontaniana ary tena manitikitika ny ao anatin'ny tanora mihitsy zany fanontaniana zany betsaka mety nefa saika niditra misy mbola tadiditra misy nefa tafiditra fa zao ilay fanontaniana voalohany hoe firy taona valitsika eny amin'ny farany fa ilay fanontaniana farany hoe ahoana ny vao izy teo moa ahoana izany fahafahana manompo an'Andriamanitra misy tena Andriamanitra manao hoe haiko tsy anjery isy tamin'ny fahatanorako amin'ny misy hira zay teny anglisy manao hoe where the spirit of the Lord there is freedom. Misy fahafahana ozy izy eo amin'ny fanahin'Andriamanitra eo amin'ny fanatrihan'ny fanahin'Andriamanitra zany hoe rehefa tsika zany tanora miaina foana ao anatin'ny fanatrihan'Andriamanitra ary mangataka ny fanamasina miaraka amintsika isan'andro dia izay ilay fahafahana io fahafahana inona ozy tsika satria mety mantany tentsika hoe inona ary zany fahafahana afaka tsika amin'ny filan'ny nofo afaka tsika amin'izao tontolo izao
dia rehefa afaka amin'izao tontolo izao tsika afaka amin'ny fisainan'izao tontolo izao rehefa afaka amin'ny fisainan'izao tontolo izao tsika dia miditra amin'ilay fanontaniana faharoa ahoana ny ahafahantsika manompo an'Andriamanitra afaka amin'ny fisainan'izao tontolo izao tsika andao hanompo an'Andriamanitra ny fahalalana tanteraka ary dia tena manantona ianao amin'ny fonao rehetra fanamasina ny tahaka ianao satria rehefa feno fifaneraserana fanamasina ianao avoakany aminao le talenta izay ilainy napetrany tao aminao ka ilainy ho ampiasainao amin'izay satria ianao ilainy misy toerana mbola banga atao amin'ny asa fanompoana mbola misy banga ny arinany mbola ilainy ianao manana faharetana dia manana fifandraisana amin'Andriamanitra mandrakariva fa aseho mandrakariva io dia toiziko amin'izay le valiny fanontely ohatrany hoe zahay zao taloha tamin'ny nanomboka hoe nanana olo-tiana amin'izay dia firy taona ozy izy nareo ny manomboka nanana olo-tiana vita amin'ny fianarako vita amin'ny fianarako dio zay amantsy an'i Jesosy nanana fitiavana be an'i Jesosy ary tena tia anazy manompo anazy amin'ny foky rehetra isan'andro san'andro makany am-piangonana foana tsy miraty fivoriana mety tsy ampianarana fivoriana atao am-piangonanay tamin'izany fa lasa manenjika fivoriana any amin'ny fivorian'olo-kafa satria tia an'Andriamanitra ary tia anatona an'Andriamanitra foana isan'andro san'andro zay le fahafahantsika ary rehefa manatona an'Andriamanitra tsika izy izy dia maninona manatona an'Andriamanitra dia anatona anao izy manomboka manatona antsika an'Andriamanitra ary rehefa manatona antsika izy dia miteny amin'izay rehefa ozy tsika amin'izay hoe tsika tsy mila manontany an'izany hoe tokony anao sipa ve amen gaginareo fa ahoana zay zany hoe tsy hanambady tonga ho azy zany le izy tonga ho azy zany le izy fanamasina miteny aminao ka la ianao efa manana fa ny sasany zay tsy manana ho an'le fanontaniana azy ho an'le fanontanianan'le tanora io za efa manana tamin'izay tena tao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra sy mois sisany dia anao mémoire dia ho vita amin'ny fianarako dia izy amantra an'i Jesosy hoe Jesosy eo vita amin'ny fianarako izy amin'izay mivady tianao omena anahako afaka adiny roa tao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra ako nanontany anazy dia afaka adiny roa ny valiny le izy fa fomba namaliny ozy izy hoe vers neuf cent tsisy fa zao nefany andraso aloha fa za miorakoraka andraso aloha tsy hoenitsika mihitsy zany feoan'izany raha tsy nanana fifandraisana amintsika ary nandritry ny fahatany rahatsika vao manomboka amin'ny fahatany rahatsika rehetrarehetra dia efa mizatra mihen'ny fanamasina foana isan'andro san'andro fa raha vao tsy zatra mihen'ny fanamasina tsika dia lasa manaonao foana hoe izy Andriamanitra mivadiko fa sao dia devolony amaly atsika fa mizary tsika mihen'ny fanamasina isan'andro san'andro dia marina ny valiny hiteny amintsika izy hoe eto ny fotoana dia ry le izy amen sotra tompoko tsy haiko raha mahavaly ny fanontaniana zay tompoko mahavaly ny fanontaniana areo tanora ve zay ho atsika mana olo tena ahoana ozy izy amin'ny fotoana ahoana ny afahantsika mahazo maka ny olo ty tsika mangataka ny olo ty tsika amin'ny fotoana ahoana rehefa vitany manana asa sy miray amin'ny fanamasina ao tiaka mafy ary tiaka mafy an Jesosy ny fahefana tsisy ambony fahefana akoatra amin'Andriamanitra re tompon'ny fahefana rehetra zaho sy anao mampisy atsika isanao io dia izy rery ihany aza dinitsika zay ka zao mihira atsika aiza le ikany Jesosy aiza le tsikatsika ho an Jesosy nagadona inona ny tianao atao dia nitoeponao ihany ny jereny Jesosy teponao ihany ny jereny Jesosy fa na inona gadona ataonao dia zahay ny jereny Jesosy ka zao androantsika andray any zanaky ny famoronana merci Ifanatry ny tompo tsy hanompo mba ho vely fa velam-banompo ny akohaka eo apototry ny tongotry ny tompo ifanatry ny tompo tsy hanompo mba ho vely fa velam-banompo ny akohaka eo apototry ny tongotry ny tompo ifanatry ny tompo tsy hanompo mba ho vely fa velam-banompo ny akohaka eo apototry ny tongotry ny tompo ifanatry ny tompo tsy hanompo mba ho vely fa velam-banompo ny akohaka eo apototry ny tongotry ny tompo raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta
entinay fenao anaty anao ny fiainanay amin'ny mahatanorana Jesosy tario zay mba tsy vily lalana tario zay mba andeha amin'ny fahamasinana amin'ny fahamarinana ka hovoaka mpandresy ianao no terena mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen tsy maneho orakoraka ho an'i Jesosy aiza le tanany io miaraka aritsika yo efa natsony tompo tsy anompo mba ho velo fa vela mba hanompo miakohaka eo ampototro ny tongotro ny tompo yo efa natsony tompo tsy anompo mba ho velo fa vela mba hanompo miakohaka eo ampototro ny tongotro ny tompo miaraka sika fahefana zany fahefana yo fahefana zany fahefana fahefana zany fahefana zany stop DJ okaloha misy tanora avy ato an-trano aiza le tanantsika miaraka tsika fahefana zany fahefana miaraka falio fahefana zany fahefana zany fahefana zany fahefana orakoraka ho an'i Jesosy DJ aiza le tabataba be ho an'i Jesosy Yo. Ho anao zay miatrikiaty tsy mety tafavoaka resaka mafy nefa tsy mety manapoka ho anao ty rimy ty rampifanontronana rapy positif rampifanaganana ho an'ny solda rehetra tsy mety mahita farany atiny eo amin'ny fiainana ho an'ny solda miady mafy tsy mety mandresy tô tsy misy farany fitarainany Ty volo mety laza f'Andriamanitra any ambony sidiny eo zany izy amonjy say ambany Langan zany fa ianao mila tony Jesosy mpamonjy tonga nofo teto tany fahefana zany fahefana manova zavatra amin'ny anaran'i Jesosy zany io aretiny sitrana volan'io afaka fiainan'io miova amin'ny anaran'i Jesosy valimbavaka tonga tranga sepanga fansorana zay miteny fanasitrana fanatrehan'ny fafikisa-pifaliana fanodronany mazava mipalika ianao aparadisa any ivelan'ny alika manambara fiainana tena milay fisehoan'i Jesosy ama El Shaddai Andriamanitra ty limité telo zairay nanaiky tonga aty anatinay io aretiny io sitrano zay anao nomeny hany repareny zay ho fiainanao everinao fafany na migraine na fany pan ianao ndray Jean Juice averiny amin'ny tany fandeseny family sy nisantrany trampokin'olona famille koka mahavany Jesosy fandeseny family sy nisantrany de volo mety laza f'Andriamanitra any ambony sidiny eo zany izy amonjy say ambany langan zany fa ianao mila tony Jesosy mpamonjy tonga nofo fahefana zany aiza ny tanana o pastera fahefana zany manova zavatra amin'ny anaran'i Jesosy zany atsanony am'izay fa lavo zay ny tolo tonga hitady amonjy ny vera zanak'olo nidorondety voatra izy nazaka folo izy nan'Andriamanitra masina nefa kolo kaveriny tsiky hitovy amin'olo endry sy natura naseho amin'ny olona fiainanao miaraka aminy miainga sy mirolo anaty vavany trondro mahita volo miracle de voly azavoatakely miova am'izay savany obstacle Jesosy no hita fizasena ho drakony izy mitombotsika mieny eo anatrehany anafaka ny ota maty amonjy anao mpanota hitondra zava-baovao isolo reo zay tota andravany asany de voly amin'ny kanota mba tsy adinanao eny Sodoma otrany lota fandeseny family sy nisantrany aiza ny tanany family atao trampokin'olo fandeseny family sy nisantrany fandeseny family sy nisantrany de volo mety laza f'Andriamanitra any ambony sidiny eo zany izy amonjy say ambany langan zany fa ianao mila tony Jesosy mpamonjy tonga nofo teto tany fahefana zany aiza fanatsika fahefana zany manova zavatra amin'ny anaran'i Jesosy zany tonga soa atao amin'ny trampokin'olona ho tonga lehibe zay kely tonga eto ary mino a Andriamanitra ny ilainao manoko zao daotika ripeno hoe natsika tangany eo amin'ny toerantsika natsika ariky tsangana miaraka
somary horakoraka ho any Jesosy. Iderany Jehova vizometiko dia rainy sika zanandetra sy izay manampofonay amin'ny hetsika azy ty andeha ankalazainy anao ifalifaly maso to fahazamalainy fa izy no tompo sy mpanjakanao Andriamanitra mpamorona nanao zao rehetra Jesosy ambany Nazareto tsisy ambony takanao reharehanay mandrakizay ny anaranao ayayay Andriamanitra velona afo indrindra Jesosy teraiko e vanifanitrona iano no ilaiko e teraiko e teraiko e teraiko e ozana fiderany fa efa ny fihirany fifaly ny fitiavany fa tsara no anandratanany tombotsika vizonendrika nandray izany rehetrarehetra fa masiny anao tsy misy takanao ny fiainanay toy izao dia fahasoavanao tao andavakao no nankary anao mpamindra fosy sy miantsara ianao ayayay Andriamanitra velona afo indrindra Jesosy teraiko e vanifanitrona iano no ilaiko e teraiko e teraiko e teraiko e teraiko e zanaky ny famoronana sika tsy maintsy mitera tsy mahazo mitara fifaneniny trompeta sotara efa tonga ny lera tandre mianjeraka safatry ny anjaratsara Jesosy tika anao raisy ny firam-baovao ny antom-pisiko sy ny fiainako teo voninay tao satria za efa nao tsy any zao toy zao indro zavatra taloha efa lasa vao ataoko tsinitsinina ny momba adinoko zay rehetra mety ampanafa idera sy ankohaka mifana ilasy tsotro sao hoe misaotra ataoko tsinitsinina ny momba adinoko zay rehetra mety ampanafa idera sy ankohaka mifana ilasy tsotro sao hoe misaotra ayayay Andriamanitra velona afo indrindra Jesosy teraiko e vanifanitrona ihany tenenao ihany no ilaiko e teraiko e teraiko e teraiko e Andriamanitra velona afo indrindra Jesosy teraiko e vanifanitrona ihany no ilaiko e teraiko e teraiko e teraiko e teraiko e teraiko e aiz samy maka ho azy dia materany Jesosy e azary tanora orakoraka be ho any Jesosy ye aza mbola mipetraka fa reraka ve nareo mbola tsy reraka ndao aloha tsika hiaraka vetivety alohan'ny hamalina ny fanontanianareo satria misy hitako sahirana kely amin'le manaraka an'le ataotsika zavatra tsotra kely dia miaraka daholo tsika rehetrarehetra mety aminareo ve le aty any mety fa ny aty tsy mety mety aminareo eny amin'ny toerana eny ve tsangana ary le mipetraka dia le mitsangana tsy mipetraka ok asivo an'le ohatran'le teo iaina vetivety fotsiny a doladola fotsiny ary nareo alefa doladola fotsiny mbola tsisy fietsika satra ataovy ambony tanakavanana dia miaraka itsika manao hoe gauche droite tsotra kely gauche droite le tareto mitsikotsiko fa tsy atao tezitra rapidapide gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite 1 2 3 4 stop asina feo le izy dia miaraka indray tsika rehefa ty ambany aty ny tanako dia manao nareo hoe o dia rehefa ty ambony dia manao mahoana arany hoe mafy be fa tsy hoe ese fotsiny arany mbola tsisy hoeko farany
Asio rythme kely ena. 1, 2, 3, alefa. Toula, toula. Gauche, droite. Gauche, droite. Au. Yo Jan, yo Jan. Yo. Yo Jani. Toaka. Teka be ho anareo. Ye, afaka mipetraka nareo. Tsy hoe reraka akory fa afaka mipetraka. Atsotsika taty bobo. Misy fanontanianareo reto maromaro a. Aza taitra raha ohatra hoe nisy fanontaniana nosoratanao ka tsy voavaky tena arak'ilay nanoratanao anazy fa nezahana hoe zay mitovitovy a dia nezahana navondrona ho anaty fanontaniana anankiray. Fanontaniana anisan'ny manitikitika atsika tanora ny resaka fitafy, resaka lamaody. Mahitsy be ny fanontanianay a. Ohatrany ahoana zany hoe tsika tanora kristiana par rapport amin'ny resaka fitafy a, par rapport amin'ny resaka lamaody. Asiorakoraka alohan'i Jesosy e! Kristiana manoloana ny lamaody. Dia ho anahy dia tia no zaraiko aminao satria tia mihitsy fandresen-dahatra nampianarana fanahy-masina. Ao amin'ny Korinthiana 2:7-9 manao hoe tsy fantatrareo va fa tepolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Ny action-ko rehetra ety ivelany a tesiky n'izay zavatra fahatsapaka atao anatiko. Raha fantatra hoe Jesosy ny atao anatiko dia izay nitondra ny fihetsiko sy ny motivation ka hanao zavatra anankiray. Inona ny motivation antsika raha anao manjakely tsika mivoaka ohatrany manao make-up ohatra na anao akanjo ataoko hoe fohifohy na inona ny motivation anao. Raha ao anatinao zany fanahy masin'Andriamanitra dia ny fanahy masina no mampianatra anao hoe inona ny tanjonao. Hitondra ny olona foana ve hanome voninahitra an'Andriamanitra hatrany amin'ny fitafinao indrindrindra satria rehefa mijoro ny olona anankiray dia ianao miatrika ohatr'izao ny hita dia rehefa mahita anao ny olona dia mahita an'i Jesosy izy sa hoe ay manjakely, ay poinsa be, ay tsara be formany. Inona ilay tanjonao? Raha Jesosy ny tanjonao raha Jesosy mameno anao dia mivoaka ho azy, manome voninahitra maximum ianao fa tsy sanatria tsy hitondra olona amin'ny fijangajangana ary tsy ho amin'ny fijejojejoana. Tsy haiko raha mahavaly azy zay. Raha mety aminareo ilay valiny dia mite hafa mafy be. Raha tsy mety aminareo zany dia tsy haiko hoe mite hafa mora kely. Fanontanianareo manaraka resaka gadokira ilay izy taty bobo. Resaka hoe tsy gadokira fotsiny fa hira rehetrarehetra. Tsika izao toe nisy karazan-kira be dia be mihitsiny rapy, urbain sy rehetrarehetra. Manahoana tsika tanora, indrindrindra hoe tanora kristiana manoloana ny hira ataontsika hoe ny fiantsoantsika anazy hoe profane. Mety ve fanontanian'ny tanora teo mihitsiny mety amintsika ve ny mihira an'ireny ny mihaino an'ireny sa hoe tonga dia latsahan'ny varatra. Manahoana zany tsika tanora par rapport amin'ny fihainoana na fihirana hira profane? Arak'ilay niteneniko teo resaka fandresen-dahatra ilay izy. Izay hoy ny ten'Andriamanitra hoe izay betsaka ao anatinao no mivoaka. Raha ohatra ka mahatsiaro ianao hoe tsika izao rehefa faly dia tsy afaka hikonjokonjo mihitsy ny olona faly. Rehefa mahatsiaro hoe tiana koa tsika dia tsy afaka ny hoe ahoana hoe olona mahatsiaro fitiavana amin'ny olona anankiray dia hoe tsy hanao ninina fa eo fotsiny. Fa ilay fahatsapanao anatinao ilay fandresen-dahatra ao anatinao no mahatonga anao mamorona hira anankiray ho amina tonony izay mifanaraka amin'izay circonstance zay. Izany hoe ho anahy manokana zao dia izay mihitsy hoe ny safidy tsy hoe satria ny teneniny tao am-piangonana hoe tsy mahazo atao dia tsy mahazo mihira hira profane. Tsy hoe ny teny dada sy neny hoe aza manao an'izany dia tsy nataoko fa fahatsapako mihitsiny. Izay ilay betsaka tato anatiko ilay izy dia tsy mahavita mihira zavatra afa-tsony ahako ankoatra ny anaran'i Jesosy. Ray izay, faharoa efa nihirahira tsy tao ihany fa na tsara hoe
na tsiaro sy zavatra fantatro dia hoe misy fahavelomana tonga eo amin'ny fiainako, misy fahamarinana tonga eo amin'ny fiainako rehefa mihira zavatra zava-panahy, mihira ny anaran'i Jesosy fa tsy mihira inona fiteny izany, fahadisom-panantenana, tsy mihira laingy, tsy mihira hira hitondrana ho amin'ny famonoan-tena. Tsy haiko raha azontsika ilay izy. Tiako lazaina zany dia hoe ilay fahamarinana iainanao, tsy afaka terenao ianao hihira, tsy lalàna ilay izy hoe aza mihira, fa rehefa tonga amina fahatakarana anankiray ianao tena avy ny fitiavan'i Jesosy, miova ho azy ny tonkiranao, lasa firam-baovao. Saotra tompoko, fanontaniana farany, tena farany tia, nareo zao tarika bodikely, tonga dia raisiko amin'izay ilay izy satria hoe nareo ny safidy nanao nanolo tena ho an'i Jesosy Kristy, tsy manao an'ilay resahana teo zany hoe manao hira profane na ohatra zany. Manahoana zany hoe araka ny fanontaniana ato hoe olona manolo tena na ataontsika hoe manoka tena tanteraka ho an'i Jesosy Kristy, mbola tanora nefa ianareo anatin'ny tarika, mbola tanora koa zahay rehetrarehetra reto, misy manontany tena zany hoe ahoana zany hoe manoka tena ho an'i Jesosy zany ve ohatry ny ahoana zany pratiquement concrètement tsy manao ninina tsony ve zany fa tonga dia makato amin'ny trampokon'olona foana dia mijanona eto, misy antony ve tokony hanaovana zay na zay ilay fanontaniana? Rehefa ny fanokana tena dia verina foana amin'ilay resaka hoe conviction. Rehefa tonga Jesosy mamonjy atsika dia ny zavatra nangatahany Jesosy tamin'ny mpianany, tamin'ny Petera moa nanamafy izy hoe tiava ianao izy, raha tia ianao izy dia fahany ny ondriko. Izany hoe ilay fitiavana ho an'i Jesosy mahatonga anao tsy afaka hitazona ho anao rery ny famonjena nataon'i Jesosy, fa tsy lasa tsy afaka tazominao ilay izy fa lasa ahoana fitenenana zany, lasa besoin ao anatinao mihitsy ny zaran'i Jesosy amin'ny manodidina anao. Dia tonga eo ilay fanokana tena, ilay fanokana tena dia rehefa takatra ao ilay fitiavan'i Jesosy, rehefa mamaly an'ilay antson' Jesosy ianao dia misokatra ianao hihiditra ao anatin'ny anjara voatendrinao. Ny anjara voatendrin'ny olombelona dia hoy ilay ten'Andriamanitra haintsika loatra izay hoe izao olona noforoniko ahy izao. Andao averintsika mafy, izao olona noforoniko ahy izao. Manambara fiderana. Manambara ny fiderana, lasa tsapanao ny antom-pisianao. Tsy misy antom-pisiana hafa, tsy hoe marina fa za zao maman reny vady fa alohan'ny zavatra rehetra ny antom-pisiko dia ny anambara fiderana an'Andriamanitra. Ny fiderana an'Andriamanitra tsy eo amin'ny hira fotsiny fa amin'ilay toetra mihitsy, mba ahitany ny hafa manodidina fa hay misy olombelona afaka manahaka izay nataon'i Jesosy. Izay ny atao hoe fiderana, izay ny atao hoe fanokana tena. Saotra tompoko, makasitraka. Misy miteny zao ao hoe zay mihitsy ilay fanontaniako soratako tao, dia misy indray hoe za mbola tsy voavaly mihitsy ny fanontaniako hatramin'izao mbola ho avy eo rehefa avy eo. Raha misy fanontaniana mety tsy voavaly dia afaka miditra afatra miafina MP manokana any amin'ny pasteur tsy haiko fa misaotra antsika tahiny Jesosy daholo. Nous t'invoquons, nous t'invitons dans ce lieu.
chante son nom. Alléluia! Alléluia! Mbola ao daholo ve tsika eo? Oy, toa tsisy mamaly. Mbola ao daholo ve tsika eo? Ie. Alohan'ny andraisantsika ny mpandray anjara manaraka dia hitafatafa kely tsika hiaraka amin'ny pasteur Njiva manasanao indray Za tsy mahay ohatran'ilay teo fa nataotako fotsiny. Tainy Jesosy ianao madamo. Jesosy tompo. Ry. Alléluia. Ie. Misy fantaninana nitikitika ny tanora. Asitehaka kosa aloha zao fijoroana izao e. Alléluia. Ieny ary misy fantanina manitikitika kely ho an'ny tanora ho hoe manahoana ny fampianarana ny resaka sexualité hony any amin'ny classe primaire. Primaire. Primaire mihitsy. Alléluia. Ny tena fahamarinana dia zao. Ny fampianarana tsara indrindra dia miorina ao amin'ny Kristy. Ary mialohan'ny nidirany zanatsika tany ampianarana dia nisy fampianarana tokony nianarana tao an-trano. Marina sa tsy marina? Le zavatra iainantsika ao an-trano tsy maintsy éduquena ny zaza rehetrarehetra. Ka ninona message miditra ny ampianarana, na mbola kely izy, na tontonony izy, na vatombatony izy, na vao maniry volombava izy, na efa tokony tapahana volombavany, dia zay message marina voarainy tao tokantrano, iny tsy maintsy marina ho azy foana. Ohatra fotsiny zavatra anankiray. Matetika mantsy resaka sexualité tsy resahana mihitsiny, indrindra fa ao amin'ny tontolon'ny kristianina. Kanefa zadonontsika fa zao ny zavatra anankiray rehefa tsy resahana dia ohatran'ny champignon. Tanao le champignon reny? Ny champignon maniry ao amin'ny toerana tsy misy hazavana. Raha vao tsy resahanao ny sujet anankiray ao tokantrano, indrindra fa resaka sexualité, dia maniry fa samy manafina. Ny ray aman-dreny tsy manana le fototra ara-baiboly dia tsy samy jojo tsara hoe zao ne io zazy. Ny ankizy moa zany vokatry izay rehetra reny sy hitany dia lasa zay ny hevery fa fahamarinana. Rehefa fahamarinana ao amin'ny ray aman-dreny Jesosy dia miampita ho fahamarinana ao amin'ny zanaka Jesosy. Fa zao aloha resaka sexualité andrasantsika. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia tsy misy zavatra tokony ampiasaina tsy nahazonao tsodrano zany. Tsy maintsy nandalo teo amin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra anankiray zay vao afaka ampiasaina. Na hoe ny olona anankiray zay vao afaka miasa. Mba avakio kely eo amin'ny filazantsara Mateo 7 eo amin'ny andininy farany tamin'ny fotoana nanaovana batisan'i Jesosy. Jesosy ny resaka eto tsy olona hafa fa tena hoe Jesosy Kristy. Fa na Jesosy Kristy ary tsy maintsy nandalo ny batisa tsodrano nitsofin'Andriamanitra rano zay vao afaka nanomboka ny asa. Tsisy asa voarakitra mihitsy ao anatin'ny Baiboly mikasika an'i Jesosy raha tsy efa nandalo ny tsodran'Andriamanitra izy. Andriamanitra ilay niteny hoe ty le zanako malalaka. Io ne ilay izy, ilay tenin'Andriamanitra io. Ary injao nisy feo, nisy inona hoany? Feo. Nisy inona? Feo. Ny tsodrano nefa tsy atao amin'ny fihetsika, fa tsodrano tsy maintsy mivava amin'ny teny. Hitanao ne Jehovah, hitanareo feo Andriamanitra amin'ny teny. Ny tenin'Andriamanitra hoe ary injao nisy feo avy any an-danitra, matoa izy avy any an-danitra Andriamanitra no niteny amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Hoy izy hoe inty no zanako malalako izay sitrako. Alleluia. Ny dikany hoe sitrako mamaly ny ao am-pon'Andriamanitra, ny ao am-pon'i Jesosy. Resaka sexualité
tsy afaka miditra amin'izay ny olona anankiray raha tsy efa nandalo teo ambany tsotran'Andriamanitra. Tsotrano midika mariage. Tsy soratra, tsy fisehoana, fa fisehoana eo anatrehan'Andriamanitra ambony indrindra. Tsy afaka mandroso zany tsika. Tsy aza mandroso amin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny filana rehetra, délivrena, délivré tsika mihitsy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia! Alléluia! Dia mikasikasika an'izay ihany hoe ahoana hono zany ny fitandremana an'izay firaisana ranofo izay ao anatin'ny fiarahana. Ya, misy karazana, misy etapy anankiroa moa zay zavatra izay. Raha ampivady izy zavatra hafa indray tsy resahantsika. Fa raha ohatra mbola tsy anatin'ny sehatry ny fanambadiana dia ny fifadiana azy voalohany indrindra mandeha any eny amin'ny toerana be olona foana. Za mitokatokana. Rehefa misy manao rendez-vous, oeto papa, maman, tantine, cousin, cousine, tout le monde quoi. Rehetra oeto daholo. Iza manaiky an'izany. Atsakany tandaontsika iteka mafy an'i Jesosy. Fa zao zao vazivazy zany mba vazivazy fotsiny. Ny tena fiarovana ao atsika satria ilay izy tsy action problème fa intention problème. Tsy ianao le manao le action ny olana. Fenao mbola tsy nanao le action dia nanana intention, nanana finiavana. Ny afahanao mitahiry ny finiavanao tsy hiditra amin'izay feno tenin'Andriamanitra. Alléluia. Rehefa mandinika tenin'Andriamanitra foana ianao dia tsisy teny tsy avy amin'Andriamanitra miditra zany eo. Eo am-pihinanana sakafo. Efa farak'izay nona iny ianao, am-pihinanana sakafo. Tsy misy an'izany sady efa nona be fa maquillage ny ataony voaloha. Maro zany fa tsy maintsy izay manery anao ny ataonao voaloha. Karaha tena feno tenin'Andriamanitra ianao ka ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny manery sady manière anao. Alléluia. Fitiavan'Andriamanitra amin'ny manière anay zany hoe fombanay dia tsisy atahorana satria Andriamanitra miaro antsika tsara rafy. Tenin'Andriamanitra ny reto dia milaza zany ry maman ay pasteur Poni. Tenin'Andriamanitra ny dia milaza fa tsy misy maharombaka zay am-pelantanako. Aza mipetraka ny tanan'olona ianao sady ianao dia tsy zaka ny tanan'olona. Eny rejerena ihany aloha tsika ohatra misy zaka ihany fa aza mipetraka eo amin'ny tanan'olona fa mipetraha eo amin'ny tanan'Andriamanitra. Asiteka mapeo an' Jesosy. Alléluia! Alléluia! Mino aho fa mety nahafapo anao ny valiteny nataon'ny pasteur Njiva teo dia jereo ny akty vetivety misy fotoantsika indraindray mieritreritra be tsika hoe mahavita tena satria mbola tanora, mbola manana tanjaka be hiatrehana ny zavatra rehetrarehetra, manana hery be dia hoy milaza aminao hoe non nefa satria izao Jesosy ihany ao amin'ny Jesosy ihany. Jesosy no ilayntsika fa tsy olona ihany koa, tsy mahavita tena zany tsika reto fa andao tena hoe omentsika an' Jesosy ny fiainantsika dia izy no mibata amin'ny fiainantsika, izy no volant amin'ny fiainantsika, izy no miguide amin'ny fiainantsika. Dia izay hiry izay hoe tsy mahavita tena no atolotry manoa amintsika androany dia andao hitehaka ho an'i Jesosy mafytsika andraisantsika ny mano. Salama daholo. Tsy mahavita tena ireo tompo familana izao manontolo tsinotsinona zay rehetra vidy ananako tompo raha tsy misy anao tsy na
natao isaraka minao nanalavitrana asangavizay mety anjoay tumpora ilaozana azaila sanawa azamanaria yalewana trenao azesurina kiutupo ilai fanaina vera oraci eu yana azaila sanawa azamanaria yalewana trenao azesurina kiutupo ilai fanaina vera oraci eu yana Tima vita tena hire eu tumpora milana isa umano tulu Tsinu Nazare Jame ananaku tumpora chibishana Natao isaraka minawa nanalavitrana asangambizay mety anjoay tumpora tsy eo iana azaila Samanaria yalewana shena zesurina tupo nafanaina vera oraci yana Ataovy ambony tanantsika ho an'i Jesosy nafanaina vera oraci eo iana atsangano ny tanana zay manaiky fa mpandresy izy miaraka amin'i Jesosy
tiakôda anatin'ity ry sandratrareo ny tanànareo dia misaintsaina nyzany fiainana miaraka amin'i Jesosy zany hoe tsy mila miadinareo nefa fampandrizy. Rava izay tsy avy amina tonga eto aho hanome ny saotra dia raha ho anao so fa eo ihana sarotra amikio ny amira rehefa lavitrana mitondra ihoveriane izao tontolo izany noho izany haleoko tsy miany fa miaraka amina izay le tananareo tsy anaiky ho resy aho manananao dia mihoatra ny mpandresy ano ny dia ho hipanjinanao eny ambony anandratra ny tanako aho ka ny feoko no ataoko aho tena mpandresy aho satria olo ny fanjakana kanta no nasehonao ahy manintona mafy ahy miatsaranao riray mitondra ihovery ane izao tontolo iza noho izany haleoko tsy miany fa miaraka amina tsika araka ireo tsy anaiky ho resy aho manananao oatra ny mpandre ano ny dia ho hipanjinanao eny ambony anandratra ny tanako aho ka ny feoko no ataoko aho tena mpandresy aho satria olo ny fanjaka tsy anaiky ho resy tsy anaiky ho resy nao dia mihoatra ny mpandre hifanjinanao eny ambony anandratra ny tanako aho ka ny feoko no ataoko aho tena mpandresy aho satria olo ny fanjaka manananao dia mihoatra ny mpandresy ano ny dia ho hipanjinanao eny ambony anandratra ny tanako aho ka ny feoko no ataoko aho tena mpandresy aho satria olo ny fanjakana tena mpandresy aho satria olo ny fanjakana tena mpandresy aho satria olo ny fanjakana mpandresy daholo tsika ho amin'i Jesosy ndao tsika mbola hiaraka iorakoraka mafy hoe alleluia ho an'i Jesosy Kristy izay manatrika atsika eto mbola amaly fanontaniana manaraka tsika andao tsika andray an'i pasteur Pony fanontaniana manitikitika ny ankizy pasteur Pony
dia mikasika ny fifandraisan'ny lahy sy ny vavy. Inona hony a no tokony atao a raha tsy naharitra ny fifandraisan'ny lahy sy ny vavy? Ya, merci. Tokana ny valiteny izay tsy misy afa-tsy ny fanomezana an' Jesosy lohany ao anatin'ny relation. Rehefa hoe ohatrany hoe zany hoe mandray an' Jesosy lehilahy, mandray an' Jesosy koa ilay vavy, dia feno fitiavan' Jesosy le relation, dia maharitra ilay izy. Ao amin'ny Jaona 14:6 ao misy teny izay ao manao amin'ny anaran'i Jesosy hoe hoy Jesosy taminy izao izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalako. Zany hoe Jesosy no lalana zany. Rehefa hoe Jesosy no lohan'ny fiarahanao dia mahomby ilay fiarahana, maharitra ilay fiarahana. Fahamarinana satria maninona? Mahatonga ny relation ho marina dia fanananao an' Jesosy. Ary fiainana izy fa maninona? Rehefa misy an' Jesosy ny relation dia misy fiainana ngezabe, dia lasa ilay fitiavan' Jesosy no ifampizaranareo ao anatin'ilay relation. Dia izay. Tsy haiko raha mahavaly an'ilay fanontaniana sy. Amen. Mino fa nahavaly an'ilay fanontaniana izay. Mangasitraka Pasteur Tony. Mbola anohintsika ao anatin'ny fotoana androany dia andaontsika mbola iorakoraka ihany hoe Alléluia, Alléluia. Mbola tsy harikory ianao dia efa nanana planina ho anao Andriamanitra. Mbola tsy harikory isika dia efa nomanin'Andriamanitra antsika ity fotoana ity. Ka eto izy androany, izy mino hoe misy mpanjaka eto. Tenenina manao kity kely izy sao dia varimarina hoe eto mpanjaka hoe. Dia antanio izy hoe vonina ary ve ianao hanokatra ny fonao handray azy. Dia raha vonina izy ka raha vonina koa ary ianao dia andaontsika iorakoraka mafy hitehaka mafy ho an'ilay mpanjaka ny mpanjaka tompony tompo ary handray ampitiavana be ny groupe Vera 900. Falibe izay miaraka aminareo eto androany tahian' Jesosy daholo eo. Sa hoy izany ilay Vera ho an'izay tsy mahalala. Teneniny tonton Fortunateur hoe Vera 900. Dia sa hoy izany ho vadiny ho voninahitry Jesosy. Dia niteny moa i Priscilla teo hoe eto mpanjaka ny mpanjaka, Jesosy Kristy ilay mpanjaka ny mpanjaka poitsika eto izy nivon'izao fotoana izao sa tsy izany? Fa ny raha ho ataonay voalohany aloha dia ira miresaka etaeta ny fanamasina, mankalaza ny Jesosy niakatra tany an-danitra tsika ty hoe Ascension ty, teny mpanompon'Andriamanitra androany hoe nitsodrany Jesosy hoe vita hozy izy ny aloha mission mazaha eto an-tany fa anareo indray ny ambony. Dia raha nandeha Jesosy hoe aza mihetsika eto hozy izy mandra-panafy anareo ny hery, dia tsy ninona izany fa ny hery ny fanamasina, ny afo ny fanamasina. Ao amin'ny Apokalipsy 3:12 dia miteny Jesosy hoe tany mafy hozy izy izay anananao mba tsy hisy aka ny satro-boninahitra ao. Ahoana ny ahafahantsika mitazona izany ananantsika izany? Raha vao tsy manana fanamasina tsika dia tsy haintsika manao sitrapon'Andriamanitra ary tsy ho voatahiry mandra-piavan'i Jesosy tsika raha ohatra ka mieritreritra fotsiny hoe vavaka fa tsy mangetaheta ny fahafenoan'ny fanamasina. Androso lalina dia ahoana iazaka be na tianao tenenina amin'ireo tanora reto, izy koa mpihira manana page koa iazaka be. Avatra fohy manasa antsika tanora izay tonga eto androso lalina trany amin'ny fanompoana ny tompo. Tsy haiko ianao raha tohana fa za tao anatin'ny zavatra rehetrarehetra teo tena tafiditra lalina, tena tafiditra tamin'ny fifandraisana tamin'i Jesosy, lalindala kokoa za. Sy voarakoraka mafy be hoe ho an'izay tsika natsapa fanatrehan'Andriamanitra teto. Alléluia, Alléluia, ho an'i Jesosy rery ny voninahitra.
joue sous la lune. Où est-il Zani Fanaina? Euniaku Faku Amina Jamani Anji Manchin Fiaina Lai Mahalali Zai Mobai Natsi Ilaza I don't need to Fana Imasino of
Mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo manatrika eto. Alleluia, alleluia. Ho azy ny voninahitra sy ny ady. Alleluia. Panjaka manatriketo sokafiny fo andray azy ny fiderany no anjakany ny fahasoavany no anenikantsika izy mandal ireo enta mavesatra ireo amboary rehetreo atombony misy anarana ambony andarana rehetra Jesús Kristi panjakani panjaka Uazinhat sivuni naitra medikilai na deswanti nalevina saganami
Jesus Christi panjakani panja Jesus Christi panjakani panja Alléluia. Izy mifaly androany aloha e. Atsika orakoraka maveo an Jesosy. Alléluia. Mino mifanandray fampahiresana avy amin' Jesosy ianao androany satsy zany. Zaho mihitsy tsikitsiky be daholo a. Alléluia. Zao a. Indraindray tsika ohatrany hoe mivavaka tsika indraindray. Fa nandray ohatrany hoe misy zavatra ataonao dia matahotra ihany ianao. Atsangany an-tana zavatra hatran'izany. Manao zavatra dia midofotra foana. Manantona mpanompon'Andriamanitra mankadradrana mbola midofotra foana. Indraindray ianao mandeha dia ohatrany hoe ny lohanao midina ohatra zao mijery ny tany nefa Jesosy any ambony. Zao a, misy fantaniana reto a, ombako manana ilay fantaniana. Ilay fantaniana hoe azafady pasteur, mba tonga dia afaka avaliana hoe ty fantaniana. Azafady etsy fotsiny. Za mbola tokony manao salama. Pasteur Njiva Lesy a. Azafady tompoko, raha sitrakao. Ilay fantaniana hoe manina pasteur hoe izay atao rehetra dia tsy misy mety avokoa. Ahoana ny atao a ialana amin'ny tahotra. Averiny tsara ilay fantaniana teo. Hoe manao zavatra dia tsy mety mihitsy fotsiny aloha. Ianareo izay zavatra izay. Ozy izy hoe manao zavatra dia tsisy mety avokoa. Misy tenin'Andriamanitra milaza hoe raha misaraka amiko ianareo mahay manao fa tsinitsininy. Zany hoe tsisy ninina vitanao ny tena marina. Dia izay mahatonga ilay teniteren'ny datoriza teo hoe ahoana ary zany rehefa za manao dia tsy mety mihitsy. Normal be zany rahalahy. Normal zany raha nabaviko ianao manao aziko. Fa rehefa Jesosy manao azy tena endrika hafa mihitsy. Alléluia. Alléluia. Sora tompoko. Ya, zay a. Dia mbola misy anankiray tompoko. Dia hoe fantaniana anankiray a hoe maninona ny tanora ny kamo manompo an'Andriamanitra. Ohatrany hoe masarika kokoa manao zavatra hafa amin'ny tontolo andro sy amin'ny fiainana noho ny hoe anompo an'Andriamanitra. Ya. Tsy mitodika amin'ny tanora fa mitodika amin'ny olona mety miandraikitra tanora. Mitodika amintsika ray aman-dreny. Mitodika aminao tompon'andraikitra mitondra tanora. Raha mandre an'izao ianao dia raiso ny tananao anankiroa dia tsapo hoe firy ny sofinao aloha. Firy sofinao? Alléluia. Vavanao anankifiry? Alléluia. Mahatonga ny olona ka manao zavatra anankiray satria rehefa manao ilay zavatra izy dia ohatran'izay gitara izay zao henontsika rehetra. Fa zao rehefa misy olona manao zavatra dia tsy misy miheno. Matoa ny olona anankiray tsy henoina dia tsy mitempo aminazy ny fitiavana. Soritiko anaty boribory anankiray. Mahatonga ny tanora kamo tena efa nilalovako ilay izy tamin'ny taoko hoe 15 taona lasa 12 taona lasa tany aloha tany tamin'ny taona tany aloha be tany. Mahatonga ny olona kamo satria tsy mahatsapa fitiavana izy ao anatin'ny asa fanompona anankiray. Fa niza mahatsapa hoe eto kosa za tena henoina dia na tsy invitenao ary izy na ao anatin'ny listan'ny olona évité ary izy fa tsy ao amin'ny listan'ny olona invité
tena sahako miteny anao fa tonga eo ny olona iny satria mampindrana sofina ho azy ianao. Ho antsika raha aman-dreny marina fa betsaka ny zavatra mety andraiketantsika asa fanompona ohatra mampanopin'Andriamanitra misy fotoana tena tsoroko mihitsiny rehefa tena manao asa fanompona be dia be dia zaza mbola tsy taitra ny hitanao ary zaza efa matory ny hitanao rehefa avy eo miainga maraina ianao dia rehefa amin'ny alina efa vita le marain'alina anao iny zay vao miditra amin'ny efitrano ianao dia atory izy ve hiandry anao eo amin'ny firy anao vao hiditra atao trano papa hiditra atao amin'ny chambre papa fa zao izay ny mahatonga ten'Andriamanitra milaza hoe fahaizanao mandamana entinao miady ny ahafahanao mampandroso ny manodidina anao ho ao amin'ny Kristy omeo azy ny sofina ohatra nanomezan'i Jesosy ny sofiny ho antsika tsiraray avy mba hahafahantsika miaina le fiainana very amin'ilay tanora amin'izay raha tianao tena hoe asa fanompona anankiray na sehatra anankiray na fifandraisana mahafinaritra be feno fitiavana fotsiny asivy considération asivy écoute asivy fotoana tena hoe enona hoe inona marina ny avianao satria matetika ny olona raha vao tsy menao lanja dia tsy mazoto izy ny tonga ao misy teboka anankiray zay tena tokony marina anatsika tsiraray avy indrindra fa amin'ny tontolon'ny fiderana ohatra ry dadatorija Isaia 43:21 dia milaza an'izany mba voakely ny zalala Isaia 43:21 teny efa haitsika tsy anjery io fa fototra ngeza be ny amin'ny fiarahana amin'i Jesosy indraindray tsika maiky ny idera fa tsy miappartenir an'Andriamanitra raha vao manana sentiment d'appartenance na entité anankiray ny olona anankiray dia lasa fantsona mitondra fanovana sy lasa ressource le miteny hoe ressource moa ohatrany hoe ny olona tonga miandretra hoe iny zany ny Bible tsy izay fa le izy tena hoe ny tsiraray avy dia mipetraka ho ressource maneho an Jesosy mahafinaritra be ny tizako kely fanontaniana rehefa misy olona 50 ao anatin'ny efitrano anankiray miara-mivavaka ireo dia miara-mirehatra dia ny zavatra tena mahafinaritra hitanao ny fiasan'Andriamanitra amin'ny fomba samihafa dia eo anao tena mahita hoe aiza ny fomba an'Andriamanitra amin'ny fomba amin'izay kely indrindra amintsika mahita ny endrik'Andriamanitra ianao amin'izay lehibe indrindra amintsika mahita ny endrik'Andriamanitra ianao mba hahatonga ny tanora tena hovonina tsara amin'ny asa tsara rehetra tobayon fitiavana tondray fitiavana izy kisitina iny mio câlin izy tezitezitra iny mio bombo izy kamokamo iny fidiano lasopy asivy ranona composé ohatra zay tahiny Jesosy taolitsika rehetra misaotra pasteur alleluia marina be zany tenen'ny pasteur Njivy zany tena hoe mila Jesosy manao zavatra eo amin'ny fiainantsika indraindray tsika te hiova tampoka te hanova olona tampoka fotsiny dia indraindray tsika mandeha amin'ny lohantsika dia tsy mety foana le izy sa tsy zany fa zao rehefa Jesosy manao an'izy dia maninona mety le izy dia zao rehefa miray amin'ny Jesosy tsika dia maninona Jesosy manao any zavatra rehetrarehetra ozy izy ny Isaia 40:31 hoe fa zay miandry an'i Jehovah ozy izy dia maninona mandroso hery dia elatra ny akarany raha inona na inona ny olana eo amin'ny fiainanao rehefa Jesosy manao an'izy dia matoky anao amen tsy kivy zany ianao matoky anao zay indrindra no antony tiry ty ataony tarika taty bobo zay miandry anao androso hery tsy ho kivy mandrak'izay alleluia sa tsy zany ndao tsika hiara ilaza akipino masonao dia asandrato any amin'ny Jesosy ny tananao raha sitrakao dia ndao tenytsika hoe Jesosy tsy izay raiko momba tsy izay takatry ny saiko tsy izay hita ny masoko tsy izay iainako androany no ma izy fa fantatra fa tsara lavitra tsara mihoatra no efa nomaninao ho an'izay tianao saotra Jesosy Ti bofetani itani mas Si ze wet ni fiainana Falala nat mainty udiavko Ni fanamboaranao Nadraindray eza mila
ciudad, fama vai ver o fizeran, canefiano ya, manumera yazekak izan. Tu pomatukia, fametini fitu jana way, hazo kuantuka, ni tana no mubay, rewanzelina, atupinam yuditinay, visay miadinaw, tiwu verfana tena. Amen. Meditsi utakat aduan, ni antuniza maazwaizao, fanyani fada chute aniwan, e famia siano. Amen. Kanchu suau ituratan, fatsim yuvaniteni no, wemubaya now, naura vazi zoret izo. Lazao, timam tesiao, visai no tanto now. I'm just saying, kufanga panai, uveluni finu. Oh, piano no me do die, uam fiatana now, anu me ai fiana baba, velunya ni de, ni na. Dopo matuka, defito jana way, azo kwantuka, ni tana now, mubay. Hey, rewateli now, atupina beauty deny, fizay nyanya now, tiwu verfana deny. Oh yeah, yeah. Tupa matuka, azo kwantuka. Oh yeah. Tana no mubay, mubay, mubay. Rewateli now, atupinaw, yudidinay, fizay miadinaw, tiwu verfana tenan. Irawe tupo matuka. Azu kwantuka, oh yeah. Hira mafia, yeah. Atupinaw, fizay miadinaw, tiwu verfana tenan, sematuka now, tiwu verfana. Lazao, semana now, tiwu Nino na miseo, nino na la luvanai, sematuka now, tiwu verfana tenan.
Sakinami ni fitiavana. Oh, visay miady anao tsy ove fanatena. Raha sitraka andao hiary hitsangantsika dia hisitona ny sainao hoe mety misy zavatra mamparary ny fonao, mety misy zavatra marary eo amin'ny tenanao, fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza amintsika hoe saino ny zavatra any ambony ary aza misaina izay efa lasa fa mpanjiny Jesosy ilay nahatoky teo amin'ny fiainanao, afaka ny faranana ny tantaranao e, fa ny safidin'i Jesosy androany mbola tsy tapitra ny aminao, fa mbola be da be ny zavatra tsy hitany masonao, mbola be da be ny zavatra tsy ren'ny sofinao, mbola be da be ny zavatra tsy nandalo tao amponizan'izy, nefa nomanin'Andriamanitra ho anao. Androany aza atao ranomaso pitarainana ny atongavanao eto androany, fa ataovy ranomasom-panantenana, fa Andriamanitra ilay namorona anao, mbola hiazakazaka anotrina anao. Amen. Amen. Alléluia. Tikanao Tompo, tsy mba mahafoy ary fandraponao ny tananao no miazona ny fiainako. Saotra Jesosy, maraina vao mifoao mandrapatoriko Jesosy io, hoiraiko ny hatsaranao. Tikanao Tompo, tsy mba mahafoy ary fandraponao ny tananao, miazona ny fiainako. Ny maraina vao mifoao mandrapatoriko Jesosy io, hoiraiko ny hatsaranao. Natoky anao teo amin'ny fiainako, nasehoanao ary fa tsara loatra ianao, isaky ny miainao Jesosy io, hoiraiko ny hatsaranao. Lazao amin'ny tiako ny feonao, tiako ny feonao, mitondra ahy mamaky ny afo, mitondra ahy mamaky ny afo, nanaty alinazy tena akaiky ahy indrindra ianao. Fantatrovanao horaio sy sakaizako Jesosy io, hoiray natoky anao nasehoanao ahy, sehoanao ahy fa tsara loatra ianao, isaky ny miainao Jesosy io.
fiainako tsy nisy fotoana ka nanadino ahy raha ihany Jesosy ao hoiraiko ny antaranao lazao hoe natoky ianao alatsakitsika ny zava-manenonareo ny am-pitoerana dia amafisy hoe natoky anao nasaonao ahy isakiny miainao tsy sotyo hoiraiko ny atsaranao miazakazaka manotrona ny atsaranao tompo miazakazaka manotrona fitiavanao tompo miazakazaka manotrona fasoavanao tompo miazakazaka manotrona ny atsaranao tompo Jesus io hoiraiko ny atsara Jesus io hoiray mbola hoiray mbolo tantaray Jesus io hoiraiko ny Dansetsika tehaka mafy be ho an'i Jesosy Kristy. Ny tananao anankiroa dia voatokanao an'ilay mpanao azy ho an'i Jesosy irery ihany. Meo azy ny tehaka sika, aleluia, mafy be ho an'i Jesosy. Ho an'i Jesosy. Zao rehefa tena ho an'i Jesosy dia tsy ohatran'izany. Tena mafy be ohatran'ireny tady ampipitika solonify ireny mihitsy atao mafy be ho an'i Jesosy. Isa roa telo, aleluia, isa roa telo. Sy tehaka mafy be ho an'i Jesosy. Aleluia. Andriamanitra manana endrika isehony be dia be. Afaka mipetrakantsika tompoko. Fotoana izao hidirantsika ao anatin'ny fanatitra. Ny tena marina dia Andriamanitra tsy mila mivolanao, tsy mila mivolako, fa Andriamanitra mila ny fonao. Ary amin'ny fotoana anankiray anaovanao fanatitra dia aizany habehan'ny zavatra atolotra ao ny jereny fa ilay mahakasika ny fonao atao. Tonga eto tsy hanentana anao amin'ny arabola. Tonga eto tsy hanentana anao hoe tsy maintsy manao ianao. Fa tonga eto hiteny fotsiny hoe izay tianao sy napetraky ny tompo amponao dia izay atao. Ny tena marina dia izao misy ten'Andriamanitra milaza hoe izay lehibe eo am-pony maninona? Izay lehibe eo am-pony hitenena ny vava. Izay lehibe eo anatin'ny fonao nao ka hanetsikako ny tananao. Izay lehibe eo anatin'ny fonao nao ka ampitsikitsika anao ohatran'izao jereko izao. Jereo ampitsikitsiky daholo nareo ary misy mitsikitsiky azo fekel. Izany hoe tsikitsiky rehefa avy eo. Ay, piste.
Alléluia. Sady mitsikitsiky tahin Jesosy. Alléluia. Rehefa manome tsika dia manomeza amin'ny fifaliana. Rehefa manolotra dia manolora tahaka ny nanoloran'i Jesosy ny aino anao. Jesosy sady tsy hoe be kizitina be voakapohana zay io fa tena hoe namety amin'ny fifaliana izy. Isaky mijery anao Jesosy dia nita ny fitiavana. Isaky mijery anao Jesosy dia nita ny fifaliana. Wow. Isaky mijery atsika Jesosy dia zavatra hitany sy tsapany. Hito ilay ho ampiasaiko fa miandry anazy fotsiny atoky sy ianao anahy amin'ny fotoana rehetra. Amin'izao fotoana izao betsaka ny zavatra mandeha ary betsaka koa zavatra tsy mandeha. Le tsy mandeha le mampimenimena anao eny amin'ny Facebook iny fa tsy ny resako aloha fa le zavatra mandeha dia misy message be dia be mandeha eny. Ataovy azo antoka fa ny message tokana ao anatin'ny fonao message n'Andriamanitra. Raha vao misy message hafa ao dia ny zavatra mitranga lasa iny no mitondra ny fiainanao. Andehantsika anao hira fiderana anankiray izay anasako anao mitsangany anao ohatra anao ka mahay mandihy mipetraka dia mipetraha ianao fa raha mahay mandihy mitsangana ianao dia mitsangana indray ianao. Alleluia. Dia tomy mihitsy ny eo akaikinao hitsangana ianao sa tsy hitsangana. Raha tsy hitsangana ianao dia za hitsangana ho anao fa tsy maninona mihitsy tsisy pety zany eto. Alleluia. Ataontsika anao hira fiderana anankiray livraison ho voninahitran'Andriamanitra dia ndao hiaraka hitsangantsika rehetra manasa mihitsy rehefa avy eo ny tanora rehetra zay ato andaontsika hiaraka eto fenotsika ty ambany ty ho voninahitran'Andriamanitra sady mpanaovana andrakotritsika. Daontsika hiaraky ika mafy hoe Alléluia. Ataovy mafy ihany hoe Alléluia. Misy olona vonina hideran'i Jesosy veto e. Asiorakoraka mafy ary ataovy ambony le tanantsika ho an'i Jesosy. Nandrianao maina hatramin'ny fakane, ny mpanjono nandrianao saika tsy omby hatramin'ny lakane, ny sakaiza nandrianao nangina ny solution, ny maky nandrianao maky fruit be, manao livraison, manao livraison, miakatra sy midina anjely, miakatra sy midina andrewany anjely, miakatra sy midina andrewany anjely, miakatra sy midina andrewany anjely, manao livraison, why say wanao, manao livraison, lazaiko marina aminao e, lazaiko marina aminao, voalatra amizao, voarehole, voamontsana kole, antsika ne manje, voalatre, manao livraison, manao livraison, atsorako nakamavoan'i Jesosy. Ny mofo nandrianao ny tomba mandone, ny maso nandrianao ty finina tamin'ny lone, ny tafiditra nandrianao nangina ny solution, ny maky nandrianao maky fruit be, manao livraison, why sy wanao, manao livraison, miakatra sy midina, miakatra sy midina andrewany anjely, miakatra sy midina andrewany anjely, miakatra sy midina andrewany, manao livraison, manao livraison, lazaiko marina aminao e, lazaiko marina aminao.
re zao androany ny fona ho an'i jesosy amen alefa saty aloha ny tanao antsika nolotra mifanatitra voninahitran'andriamanitra raha amin'ny anaranao jesosy kristy misaotranao zahay ny afahafanay andriamanitra manolotra voninahitra ho anao jesosy satria ny zavatra any aminay andriamanitra dia mbola avy aminao ihany tsy misy avy aminay andriamanitra fa tena hoe ianao ny loharano zavatra rehetra amin'ny anaranao jesosy aoka ny sitraponao andriamanitra ny tanteraka amin'ny tsara ray avy dia ny voninahitra ny ho anao irery ihany mandrakizay amen dao tsika iteka mafo an jesosy iomantsika handray ny ekipa korea tsy avany korea ry zareo fa ekipa nampandia dia manasa lioanjoda ivoaka mahay mandia be zareo fa aloha le korea fa tsy ombony saina asio tiaka mafo an jesosy aloha e alleluia asio tsikitsiky be ho an jesosy tsikitsiky fa tsisy tiaka misy zany tsikitsiky zany tsisy feoany sa nareo mefa nahita tsiky nisy feo eny mety hoe raha tsiky ny anarany dia misy feo izy fa sivy tsikitsiky ho an jesosy hoe alleluia dao tsika tiaka mafo an jesosy ao anatin'izany dia dao tsika hisaotra an'andriamanitra satria fotoana tahaka an'izao dia tsy avy amin'ny olombelona fa fotoana ohatran'izao dia fotoana an'andriamanitra ary isaorantsika an jesosy satria matotsika tonga eto dia no jesosy kristy irery ihany tsy misy olona mavita amin'taona olona fa jesosy ny afaka amin'taona olona zay mahatonga ten'andriamanitra milaza hoe tsy misy mahay manatina zany raha tsy nitao mifanahy ndraiko ny fany masina no mikasika anao matoa no tonga eto androany itehaka mafitsika ho an'i jesosy ho an'ny fany masina ho an'andriamanitra ray nytaona antsika tsara ry avy tonga eto amin'ity fitoerany ity faly venareo sa tsy faly aloha e faly no ny amin' jesosy sa tsy faly e faly sa tsy faly e fa faly sa tsy faly e misy tonga dia faly e amen arala faly sa tsy faly e ao ve sa tsy ao e ao e ao e ao e ao ataontsika ohatrany nataony aja teo ao ve sady mora aloha voalohany dia tsy hoe miazakazaka makaty aloha nareo sao dia menjereo isa roa telo ao ve sa tsy ao e ao e ao e ao e sady tazomy any t-shirt averintsika any isa roa telo ao ve sa tsy ao e ao e ao e ao e sao nataontsika ary mandony indray ao mandony indray ho any jesosy jesosy kristy jesosy mpamonjy mpanjaka malaza tsy miova mihitsy tsara mandrakariva jesosy nay jesosy nay jesosy nay jesosy nay jesosy nay e alleluia mietsika daholo ny tongotra reo afaka mijoro vavolombelana hoe tena nietsika ny tongotra voninahitra an'andriamanitra niny nampiasainao an' jesosy zavatra mitranga maneho an'andriamanitra izy zavatra iny amen raha isytsika ny korea ataontsika ohatrany hoe mbola tsy teko niditra zany zareo ohatrany hoe mivaovao zany ity any ataovy mbola mafana noho le teo ataovy tsy fantatra zao efa nioraka nareo teo efa tsy niditra izy ok sa tsy ok ao ao sitsika exemple kely ary loha mioraka mafy be hoe jesosy tsy ohatra zany ataoko zany fa tena izy zany le vita sinoa kely jesosy fa ataovy ilay tena vrai cuire mihitsy isa roa telo zao ny vehivavy rehetra zao no manao isa roa telo tsy tena hoe vehivavy bebe feo fa lehilahy zao miaraka amiko isa roa telo jesosy alleluia vonina ve lafiny teknika mbola tsy vonina lafa teknika alleluia afaka mipetraka tsika ary aloha alleluia raha toka falenao de mite hafa raha toka falenao de mite hafa raha toka falenao raha toka falenao raha toka falenao de mite hafa
Zao ary a misy danse ianarantsika miaraka za koa mba hianatra iaraka aminareo za mila hoentina mbavaka zany tsika le mandia fa asaintsika manokana ny tanora solotena ny tanora ampianatra an'izay danse zay a miaraka tsika rehetra izy mivona iaraka andia aloha voninahitran'Andriamanitra tsy mandia ho an'ny tenanao ianao fa mandia ho an'i Kristy irery ihany Jesosy Kristy no ilainao ndao ary eo. Sainio fa tsy mety fô feo tsy voninahitra tsy reale famelinandro fatomanede hoafika hitontsona ame hifimbina zafana sefte hitondra piso ho amin'ny famille. Assim tava bem, Jesus! January to December, now you be my sustainer. Oh my Abba, oh my loving Father, you know get it things when go feast up to make me doubt ya. Your name is a strong tower, my God, I never have to watch my back. I know you take care of that, cause even in my darkest hours, I know my God has got a light to pour, and I don't fear no more. Together we could ditch any tide. Now your love, it don't take me to many heights. Oh my daddy, I just wanna make you happy. I just wanna be your buddy. You already won the victory when I look around. Walls are falling down right before me. I pray for this moment, and now I receive it. I put my confidence in who goes before me. You said it is finished. I'm fighting from victory. So it is over, 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 over. You said it is finished. I'm fighting from victory. So it is over, 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 over. You said it is finished. I'm fighting from victory. Tahin Jesosy daholo a amin'ity difarany ataony aty a manasa anareo zay hitsangana dia hiarandy aminay ohatr'izao le dansa manaraka fotsiny nareo. Afaka midina aty ambany tanora na le tanora taloha reny ary afaka midina aty Ary miaraka daholo. Yes! Alléluia! Alléluia! Aza miala eo iantsika rehetra. Eo fanatrehan'Andriamanitra. Rehefa eo fanatrehan'Andriamanitra dia misy zavatra miovy eo. Andao tsangatsika ny tanantsika rehetra. Ho voninahitr'Andriamanitra. Andao tsika anao zao vavaka zao ray amin'ny anaran'i Jesosy. Meko voninahitra mandrakizay amin'ny fiainako ianao. Aoka ianao Andriamanitra ny ahazo toerana tsara indrindra eo amin'ny fiainako. Satria ny antom-pisiko dia ianao Jesosy Kristy. Alléluia. Amen. Asio tehaka mafy ho an'i Jesosy. Ny fotoana rehetra sy ny fivoriana rehetra dia izay atomboka miaraka amin'i Jesosy
tefaranana miaraka amin'i jesosy fa indrindra ny eo ampivoan'izay zavatra izay tsy maintsy jesosy kristy tsy hoe lasa zoambatapoka ny eo ampivoany tsy possible zany ny miaraka amin'andriamanitra rehefa manomboka ao amin'i jesosy manohy eo amin'i jesosy manohinohy kely ao amin'i jesosy petraka kely ao amin'i jesosy mbola manao dingana ao amin'i jesosy fa ny tena tsara indrindra mitoetra ao amin'i jesosy mandrakariva raha mino an'izany ianao dia asiotehaka mafy an jesosy asaiko ianao amin'izao fotoan'izao a asaiko ny rehetra hiaraka eto amin'ny saina eto tsika mpihira rehetra ny mpitendry eny amin'ny toerany a ianareo ihany koa dia ataontsika hiaraka iombony eto androany ataontsika toerana feno hafananan'i kristy ty fitoerany ty androany jesosy a ty fotoan'ity andriamanitra dia efa natokana eo anao ary fona eo anao tanteraka andriamanitra aoka ny momba ny rehetra andriamanitra ho takony fa mahainao anao jesosy no hita jesosy eo ampianaro zay hieno anao anaraka anao hiaraka aminao isan'andro amin'ny fotoana rehetra jesosy fo mifo marainy zay dia aoka ianao kristy no hitanay amin'ny atoandro eny am-pandehanana amin'ny asa amin'ny fianarana amin'ny adidy amin'ny tokantrano amin'ny ankohonana aoka ianao jesosy no miara-dalana aminay amin'ny fotoana mety manenjika taxi be iny zahay mahazo devant na mercedes fa miaraka aminao zay jesosy alleloia amin'ny fotoana toeram-piasana betsaka ny zavatra mitranga fa amin'ny anaranao jesosy miaraka aminao zay re zay anapa-kevitra fa teny araka an' jesosy antsangan'ny tananao ataontsika iteran'andriamanitra dia afaka mitentsika jesosy hoe isan'andro dia ilaiko foana ianao mbola afaka midiny aty aloha tsika raha sitrakareo eto fenotsika mihitsy a alleloia andriamanitra membonahatra ny masonao aza atao mitodika aty fa masonao ataovy mitodika any amin'i jesosy satria izay hitodian'ny masonao no asarika ny fonao tsikelikely fa androany dia taritiko mihitsy ianao jesosy jerena hatramin'ny farany tena andriamanitra dia milaza mibandina ny jesosy tompo ny fonotsika sady mpanefa azy amin'ny anaran'i jesosy a izy ny ivony zavatra rehetra jesosy kristy no ivony zavatra rehetra tsy misy olombelona afaka ivony zavatra rehetra ny olona rehefa jerena ela dia tsy mateza jerena fa jesosy rehefa jerena ela dia mampateza amin'ny fiainam-panahinao alleloia ninninona hoentina hoe mifanatrehan'andriamanitra voatahiry avokoa zany na mana tokony masiso raha araka ny fijerin'ny olombelona rehefa eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra voatahiry amin'ny fotoana maro raha tianao voatahiry ny fiainam-panahinao mitoera eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra mandrakariva eo an-tongotra jesosy tsy hita manao tahaka ny maria mifidy ny anjara tsara ary ny tena mahafinaritra tsy diso tongotra maria tsy teny tongotr'olona maria ny atoraka fa teo an-tongotra jesosy androany aza diso tongotra intsony ianao aza miankohaka eny an-tongotr'olona fa miankofa eny an-tongotr'andriamanitra rerany atsika teny hoe jesosy hoe isan'andro ilaiko ianao atao vavaka zany jesosy hoe isan'andro ilaiko ianao amin'ny fotoana rehetra ilaiko ianao anatin'ny minitra ilaiko ianao anatin'ny sekondra ilaiko ianao anatin'ny zavatra rehetra ilaiko ianao ilaiko be ianao jesosy ilaiko ianao mikasika ilaiko ianao mameno ahy ilaiko ianao mameno ahy ilaiko ianao mikasika ilaiko ianao hitarika isan'andro tompo milana isan'ora tompo milana isa-minitra isa-sekondra tompo milana isan'andro tompo milana isan'andro tompo milana isan'ora tompo milana isa-minitra isa-sekondra tompo milana ny fony saiko ny fanahy maniry mafy anao maniry mafy anao tsisy toerana takaroko eo anilana eo akaikinao iatompo matsara itoetra tianana isan'andro tompo milanao isan'andro tompo milanao isan'ora tompo milanao isa-minitra isa-sekondra tompo milanao isan'andro tompo milanao isan'ora tompo milanao isa-minitra isa-sekondra tompo milanao ny fony saiko ny fanahy maniry mafy anao
anilana eo akaikinao ihany Jesosy matsara itoetrao tsy anana ihany isanandro tompo milanao isanora tompo milanao isantsegolo isanandro tompo sao Jesosy milanao ny fiainako rehetra Funisakyo ni fanaikyo maniry mafianao tsisy toerana takaloko eo anilanao eo akaikinao ihany no matsara itoetra tsy anana ihany ni funisakyo ni fanaikyo sanano mitory Jesosy mekonao tsisy toerana takaloko eo anilanao eo akaikinao ihany tompo no matsara itoetra tsy anana ihany taontsika rehetra iapitena zany isanandro tompo milanao isan'ora zay Jesosy raha mbola misy ny fahavelomanay Jesosy dia tsy raisina hoe sendrasendra tafaraka aminao zahay fa zahay mihitsy manapa-kevitra iaraka aminao isanandro zao milanao tompo isan'minitra isan-tsekondra tompo milana ny funisakyo maniry mafy anao tsisy toerana eo akaikinao itoetrao tsy anana ihany itoetrao tsy anana ihany itoetra tsy anana ihany itoetra tsy anana ihany itoetra tsy anana ihany toveritsika ny toetra tsy anana ihany ao itoetra tsy anana ihany itoetra hoy ny tenin'Andriamanitra jaona toko 5:17 tononoko anao manokana marina aminao ty amin'ny anaran'i Jesosy tononoko ny fahatanterahany ty tenin'Andriamanitra ty amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'ny fiainanao hoy ny tenin'Andriamanitra jaona 15:7 raha miray amiko ianareo Jesosy ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany amen androany décision ny andrasan'Andriamanitra aminao fanapa-kevitra tokony atolotritsika mihoatra ho an Jesosy raha ivoaka eto ianao dia anaraka an'izy raha ela eto ianao dia anaraka an'izy ataovy azo antoka fa rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao dia tsy hoe hijery an' Jesosy ho mamaika anao fa ny iray an' Jesosy samy hafa mihitsy zany hoe mijery fotsiny sy ny hoe manam-paniriana hitambatra aminao hikambana aminao mahatonga antsika indraindray diso lalana na dia efa ao am' Jesosy ary tsy uni tsara amin'Andriamanitra satria tsy mipetraka ao anatin'ny fonao le hoe unid Yahweh ny olona anankiray tafaray amin'Andriamanitra dia manam-paniriana an' Jesosy
tsy hoe manam-paniriny ny ahita ny fiasan'Andriamanitra fa manam-paniriny ny kavana amin'Andriamanitra. Zava-dehibe lavitra ny fanapahanao hevitra niaraka amin'Andriamanitra noho ny hoe hitazana an'Andriamanitra. Fa zao nefa vao mivoaka ianao dia misy feo tsy afaka baikoanao. Vao mivoaka ianao dia misy situation mety zavatra mitranga avelan'Andriamanitra mandalo mihitsy ilay izy satria nitanjon'Andriamanitra amintsika tsiraray avy dia ianao miray aminy fa tsy ianao manana fahefana amin'ny zavatra rehetra aloha. Ny firaisanao amin'Andriamanitra dia mbola ambony lavitra noho ny fiheveranao sy ny filanao hanana fahefana. Atoloran'ny tompony fonao androany. Tano mafy ao tompo tehirizho ao anahy mandraky izay azory tanako raisony hoanao asy fifarina be tompo alleluia mafy ao tompo tehirizho ao anahy mandraky izay mandraky izay azony ny tanako raisony fiaina raisony fiaina raisony fiaina tano mafy ao tompo mafy tehirizho azony ny tanako anatin'ny fotoana mety atrehana zavatra be lehibe donc ny feo tokana reny Andriamanitra sy le feo miezaky ny joro eo mason'ny olona fa le feo mitarika anay ho any mangingina iaraka aminao Jesosy. Ao anatin'ny mangingina Jesosy dia afaka ny antoraka aminao ane izay Jesosy. Dia afaka ny tena Jesosy zao misy zavatra tsy haiko miatrika azy fa matoko tanteraka Andriamanitra fa tsy hoe nitanjonao tsy hoe za lasa mahay miatrika amin'ny fintenako irery fa za lasa miankina aminao Andriamanitra. Jesosy ampianary faletretena Andriamanitra mba hafahako miaina ny zavatra iainanao, mba hafahako mikambana aminao amin'ny fotoana rehetra Jesosy Kristy. Jesosy rehefa raha hevitra aminao Andriamanitra dia izay rivotra fo anao lasa foako, izay tontolo misy anao lasa tontolo misy Andriamanitra. Tsy diso ny lalako satria ianao mihitsy ny lalako Andriamanitra. Halleluja. Dia afaka mihira Jesosy, afaka miteny foana hoe Jesosy vera Jesosy raha vao tsisy anao, ianao no antom-pisiko Andriamanitra.
eo amin'ny tongotra ao Andriamanitra, eo ilay toerana tena feno fifaliana ho ahy indrindra. Jesosy eo, ny fifaliako dia tsy hoe amin'ny zavatra mety ho azoko amin'ny eto tany, fa ny fifaliako dia ao aminao Kristy, eo amin'ny fanatrehanao mandrakariva. Halleluja. Masandrato amin'ny tanana dia tena hoe Jesosy ianao mihitsy no ilaiko, ianao ny iriko, ianao ilay rivotra iainako Andriamanitra. Fanatrehanao, velona amiko, velona amiko, yaninoa Jesosy eo, ny tombony tsara indrindra ao anay Andriamanitra dia ny ao anatrehanao mandrakariva. Dony antsika mba hisaina kely an'ity zavatra anankiray ity. Tena Andriamanitra zay raisintsika androany dia Jaona 17. Tena Andriamanitra milaza hoe mila miray aminao, mila miray amiko nareo izy Jesosy. Izy tsy miteny mihitsy hoe miray fahafahana na miray trano, na hoe miray fiangonana, na hoe miray akanjo, mitovy kopom-bolo, fa ny angatahany Jesosy firaisampo amin'Andriamanitra. Ny tena unité en Christ dia tsy hoe ianao sy ny namanao mifandray, fa ianao sy Jesosy mifandray aloha voalohany indrindra. Satria matetika isika rehefa mandroso makao amin'i Jesosy ny tanora, tena zavatra mitranga voaloha, very namana. Dia ndraindray no lasa saina hoe tena marina ve ty lalako ty, fa za ty hampahery anao manokana. Jesosy mihitsy ny teny an'ity zavatra anankiray ty.
tamin'ny fotoana anankiray rehefa nanezinezina ny trano feno ohatran'izao fotoana androany zao tena hoe nanezinezina tsisy toerana ntsony dia nisy mpianatra anankiray tonga nyteny tamin'i Jesosy. Jesosy ao anie ny rahalahinao sy ny reninao e. Dia zavatra navalan'i Jesosy, iza moa ny rahalahiko sy ny reniko raha tsy izay manao sitrapony raiko izay nandanitra. Teny anao manokana fa tsy very namana ianao, fa ao amin'Andriamanitra izy manolotra namana tsara ho anao. Ary ny tena fivondronana tsara indrindra dia ny fivondronana manana an'i Jesosy ivo ny zavatra rehetra. Satria rehefa mitoetra anatina boribory anankiray tsika, ohatra zao tsika zao zao ohatra ny endrika boribory, dia Jesosy Kristy atao ampovoany amin'ny fotoana rehetra. Tsy misy hoe lavitra an'Andriamanitra zany, tsy misy hoe maka coin kely ery ianao dia ianao lavitra an'Andriamanitra, fa ao am-pon'Andriamanitra akaiky azy ianao. Teneniny olo akaikinao hoe akaiky be an'i Jesosy ianao. Teneniny izy hoe tsy fony Jesosy mihitsy ianao, ary tena tiany amin'ny fitiavana ngeza be ianao. Tena tiany amin'ny fitiavana ngeza be ianao. Teneny mafy mihitsy, tena tiany amin'ny fitiavana ngeza be ianao. 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 Tena mety amintsika dia ndaontsika tena irere mihitsy teny an'izany sady hitodika any amin'ny lanitra hoe tena tianao amin'ny fitiavana ngeza be a Jesosy a. Tena tianao amin'ny fitiavana ngeza be a Jesosy a. Averitsika ihany isa roa telo, tena tianao amin'ny fitiavana ngeza be a Jesosy a. Oh, halleluja. Halleluja. Milanao mafy a Jesosy. Halleluja. Tumpo ianao no antony velomako. Tumpo ianao no mato izaho no arinao aho hitovy endrika aminao. Tumpo ianao no antony velomako. Tumpo ianao no mato izaho no arinao hitovy endrika aminao. Tumpo ianao no antony velomako. Tumpo ianao no mato izaho Hallelujah.
Jesosy tehirizwa hoanahy. Tena mihitsy mandrakizay miaraka amin'ny miaraka amin'ny farisentany. Ataovy tena mirehitra mihitsy ny fonao an Jesosy. Azony an Jesosy. Aza vela akavina akavana. Voatahiry aminao. Ny fiainako hoanao, hoanao irery aho. Raha misy amintsika manana etaeta tia handroso, tia hanolotra ny tenany ho an Jesosy, na misy koa tia hanavao ny fanolorany tenany ho an Jesosy, dia asaiko ianao hidiny aty ambany dia hanangatanantsika rehetra araka hivavaka hanolotra ny tenantsika n'Andriamanitsika. Raha misy koa tia hanavao ny fanolorany tenany ho an Jesosy, dia sarato ny tananao androany, tsy maninona na tsy midina renao fa sarato fotsiny ny tananao. Alleluia. Asarato ny tananao dia nene Jesosy a, Jesosy a, mila anao an Jesosy a, atolotra anao ny foko Jesosy a, atolotra anao ny momba rehetra Jesosy a, tsy very-dalana Jesosy a, hitoetra eo tongotra ao foana Jesosy a, anao a Jesosy a, anao ny foko Jesosy a, anao ny saiko Jesosy a, anao ny momba rehetrarehetra Jesosy a, anao a Jesosy a. Halleluja, halleluja. Oh, tano mavy Tompo tehirizwa hoanahy. Mandrakizay azony aho raisy ny fiainako hoanao, 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 Alléluia. 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 Antsika teka mafitsara ho an Jesosy a. Ny fahatanterahany fotoanantsika teto a dia ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Amen. Saotra an Jesosy ny amin'ny fotoanantsika androany. Ary alohan'ny tsy hofanarahanao antsika tsiraray avy dia isaorana ny fahafenon'ny ekipa rehetra eto anivon'ny HVKL Mission ao anatin'izany ny tanora HVKL. Alléluia. Ny Lion Juda, ny groupe Arlanto, groupe Verana Evson, groupe Zanaka ny Famoronana, groupe Joariel, groupe Bootcamp Ministries, ny ao amin'ny teknika sy ao amin'ny sono sy ny jiro rehetra, ny ao amin'ny video. Jesosy avy any Nazareta no ilainao. Manu! Alléluia! Ary isaorana be dia be ihany koa
ianao izay tonga somatsara amin'ity takariva ity. Sotran Jesosy ankeny amin'ny radio HVKL 90. Amen. Ve ohatra zao nareo tato hoe maizina be mantsy teo dia tsy hitanay nareo. Andray tsara tarehy daholo. Alléluia. Ava fantananao dia andaontsika hisaotra an'Andriamanitra ny fotsika manontolo. Saotra ray aminaran'i Jesosy. Saotra betsaka. Ireo teny rehetra mifanesina petraka eo teny ambava amin'ny mpanomponao. Ny vavolombelona. Ny fanontaniana nankitikitika teny anatin'ny fo izay nasainao ho fotoana amalinana izany fanontaniana izany androany. Saotra fa ianao no manome ny valiny. Matsiaro ny zavatra lazainao hoe ny amin'ny ho avy no anontanio ahy. Maro amin'ny olona izay manatrika eto Jesosy mety manontany tena momba ny lasany. Ny fotoana androany dia atao fotoana tompo izany mbagatana. Ahafahany mifantoka amin'ny androany hiovan'ny rapitso. Saotra ny amin'ny fivoriana teto. Saotra ny amin'ny fivorian'ny tanora. Matsiaro izay hoe nataonao marina tetiny hoe ny fatanranao ody indray toy ny any voromahery. Mankasitraka anao izay tompo ny amin'ny fanatrehanao. Saotra ny amin'ny fahafahanay ny tondra ny fonay tao anaty fiankofana sy fiderana. Averinay aminao voninahitra izay mendrika ho anao fa anao rery tamin'izay rehetra natao teto hatramin'ny fotoam-panendrena an'izao fivoriana izao, ny fotoam-panomanana, ny vavaka rehetra nataony momba izao fotoana izao izay nivalianao, ny olona rehetra izay nitarihanao sy nitao aminao ho tonga somatsara dia isaoranay sy ankasitrahananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Raisy nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra nangana anao mba ho tonga fianarana ny fahatanranao amin'ny finoana, amin'ny fitiavana, amin'ny fitondratena, amin'ny fijoroana. Mandehana fa tsy ho tratran'ny déception amoureuse zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy izay manjo ny ankizy rehetra dia anjoanao. Tononoko ny fonao eo an-tanan'Andriamanitra raha apetraka eo eo an-tanan'Andriamanitra tsy misy marombaka. Tsy jaly ampitiavana zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra niatrika an'izany fijaliana izany anasitrana anao ny tompo izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mamelany heloko izay efa tany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra tonga nanatrika an'ity fotoana ity hitany fiainanao any Andriamanitra. Hitany fianaranao any izy. Raha misy manatrika eto mbola te hianatra fa noho ny amin'ny antony be dia be izay tsy asaiko tantarainao fa hoy ianao hoe mbola te hianatra, androany ny tsofana rano anao mandehana mahita afity oka ianao hitombo fahalalana sy fahatsolotsaina. Fa raha hianatra ianao dia hay amin'ny anaran'i Jesosy. Anokatra lalina ny tompo mbola ahafahanao mamita an'izany fianarana izao any amin'izay toerana faran'izay avo tsara sy feno voninahitra irinao sy iriny ray aman-dreninao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra ao anaty fianarana enuty tsy ho gisitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ho gisitra izany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Anaraka anao ny gisa tsy adino iny voalohany ianao fa tsy ho rambana. Tova amen. Ho ambony ianao fa tsy ambany. Ho endry ianao fa tsy maditra zany. Tsy ho voafitaka izao tontolo izao zany ianao. Andriamanitra ny hanampy ianao, anananao fanamamantatra, ahafantaranao ny farany. Ho anananao ny esprit de discernement, ahatonga anao ahafantatra hoe tsy lalana zany, tsy andehan'izany tia ny sitrapon'Andriamanitra dia ataoko. Tsofina rano sy tononona, nizaniza iroso amin'ny tokantrano amin'ity taona ity, tsy ho voasaka an'izany. Ho tanteraka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Izay rehetra mbola eo mpikonokonona sy eo ampanomanana, Andriamanitra ny hanohana anao, hanampy anao, hampahita fity anao. Izay rehetra matsiaro ny tena hoe pastera selle fihinale selle ide pater pitovitokana akabana amin'izay io mantsy ho anareo koa sady ho an'zareo. Le Andriamanitra nanokatra ny fahafahana tonga ny Adama tsy ho rery, namoaka ny Eva saza ho azy. Zay Andriamanitra
zay eto amin'ity takarivo-ty tsy diso anjara tokantrano zany zay manatrika eto androany amin'ny anaran Jesosy Kristy avy a Nazareta. Mandehana fa tsy arary fozana intsony ianao amin'ny anaran Jesosy. Hosotranina amin'ny fonao zay efa tany amin'ny passé anao hitsangan'Andriamanitra ny eo aminao fa renirehetra miara-miasa mahasoa zay ty azy ny tsara lavitra miandry anao ao aorianan'izao fotoana izao amin'ny anaran Jesosy Kristy avy a Nazareta, amin'ny anaran Jesosy. Fa zao ny tsara indrindra tsy eto ambony tany fa ny tsara indrindra any an-danitra any. Sofina rano amin'ny anaran Jesosy. Raha andehanao tsy ho lavo, hiazakazaka ianao tsy enjera, ho tanteraka ny fitehirizan'Andriamanitra ny fijoroanao, ianao mihitsy mangetahita ny hijoro ary tsy ho mora lavo zany tsony amin'ny anaran Jesosy. Ho an'izay tanora manatriketika efa miasa mahita promotion amin'ny asanao io amin'ny anaran Jesosy. Ho an'izay tanora manatriketika manana projet, Andriamanitra ny hanokatra lalina tanteraka an'izany projet anao zany amin'ny anaran Jesosy. Raha misy tanora manatriketika tsy tafiditra ao anatin'izay sady tsy miasa ny tsisy projet, raha mpitaingana tamboho ianao ohatra amin'izay dia ho mpanamboatra tamboho ianao manomboka izao amin'ny anaran Jesosy Kristy avy a Nazareta. Tsisy hotratra fa varimbariana ny zantsony zay nanatriketo, tsisy le miala amin'ny fanahy dororo le ohatra averena tsisy an'izantsony, averena tsisy an'izantsony. Tononona amin'ny anaran Jesosy ny tanora zay rehetra manatriketo tsisy kamo zany naray azy, olona mazoto be amin'ny anaran Jesosy, amin'ny anaran Jesosy Kristy avy a Nazareta, amin'ny anaran Jesosy. Manonona fanasotrana ko an'izay rehetra mahatsapa ny tenany, mety manaintaina ianao, mety marary, mety misy zavatra mampahora ianao, androany ny fotoana afahamy zany amin'ny anaran Jesosy, afahamy zany amin'ny anaran Jesosy. Manonona fiadanao mitokantrano sy ankonana misy ianao, aza matahotra hoe ny tompo efa mikarakarana izy, efa manomana ny tsara lavitra izy atonga ny ranomasonao voafafa, ary hanokatra lanin'Andriamanitra atonga ny fianakavianao rehetra tsisy overy na dia ray azy. Ho marina aminao ny teny am-bokin'i Josoa hoe zaho sy ny ankonako dia hanompo an'i Jehovah izahay. Ho marina amintsika ny tenin'ny tompo hoe andeha amboatra fitoerana ho anareo, ary raha hiverina dia haka anareo, ary any amin'izay hitoerako ny tompo no hitoeranareo koa. Mahatsiaro ny assomption-tsika androany, mahatsiaro ny fiverenany. Nizaniza nanatitra an'ity fotoana ity amin'ity takarivo ity, tsy ho diso ny fiverenan'i Jesosy ianao. Amin'ny anaran Jesosy Kristy avy a Nazareta, ianao le virgin dimy endry fantatr'Andriamanitra niomana tafiditra amin'ny anaran Jesosy. Ianao le mpanompo tsara sady mahatoky, ary Andriamanitra ny ilaza aminao, midira fifalian'ny tomponao, ny mpanompo tsara sady mahatoky amin'ny anaran Jesosy Kristy avy a Nazareta. Tsofina rano ianao le ondry asain'i Jesosy mandeha amin'ny ankavanana, hitenenina ny tompo hoe nangetaeta dia nomenao rano, nona na misakafoaninao, tany aponja vanginao, mararya mitsabonao, hoenao ane izay olona mpanao soa zay amin'ny anaran Jesosy Kristy verina masina tsy manan-kera avy a Nazareta. Tononona amin'ny anaran Jesosy ny fitiavan'Andriamanitra, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny firaisana avy amin'ny fanamasina, ary indrindrindrindra ny fitehirizan'Andriamanitra anao tsy anatsiny, ny fanahinao, ny ainao sy ny vatanao ambara-piavian'ny tompony amin'ny raha ho any lanitra, ho tehirizina ny fatany ranao amin'ny anaran Jesosy Kristy verina masina tsy manan-kera avy a Nazareta. Alleluia, amen, amen. Firy faly androany aloha e, onakorana sy tega mahafon'i Jesosy. Amen, 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 amen. Raha pitsoriva zadino entsika raha pitsoriva mihevrika hatramin'ny enina ohatra nisaka izao tsy zomandro any tsy tonga raha pitso maraina tsy zomandro any tena kaiky anao tsy zomandro any raha pitsoriva fotoana tsika isan-kerinandro, sabotsy maraina koa fotoanan'ny fandraisana manomboka amin'ny 7, ary lundi de Pentecôte dia mahafaly any mipresente anareo fa misy séminaire iarahantsika eto, séminaire le émission kely ataoko any amin'ny radio le hoe hoan'i Jesosy, mianatra baiboly, mianatra fiainana, mianatra Jesosy. Mba eno ilay izy ary, alleluia. Dia zao mbola entsika raha afaka ianao lundi de Pentecôte hitsangatsanganao am-pon'Andriamanitra, lundi de Pentecôte après-midi manomboka amin'ny 2 dia entindratsika miaraka ho voninahitra Andriamanitra irery ihany. Tega mavoan'i Jesosy! Zay anao fahasoavana ary fa fahasoavan'Andriamanitra matoy izao
fahafahasoavan'andriamanitra matoy izao anareo dao veritsika sady mitodika amin'ny ila indrainao isa roa telo fahafahasoavan'andriamanitra matoy izao fahafahasoavan'andriamanitra matoy izao anareo amen ianao no ilana fiarovana zao ntsika rehetra mody any an-trano ianao miakatra ty ambony daholo tsika rehetra nandray anjara ary vavaka